Tompolasy tompovavy anterina ny arabo mba ampirarintso antsika menakavy amin'ity andro vaovao ity alarby 3 Mai taona 2024 isaorantsika ilay naharino ny fitantanana sy ny fitahiny satria raha tsy teo izany dia tsy afaka hitafa sy iona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika ato anatin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada. Isaoran'ireo teknisianina marobe izay manao ny haintsio zavatra amin'ny fikarakarana ny teknika na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny faritra izany. Isaorana ety amboalohany ihany koa ianao izay manaraka ny miara-manonja MBS radio Mada satria dia fahafoizana fotoana, fahafoizana an'izay zavatra tokony atao any rehetra any fa dia manapa-kevitra ny anaraka ny miara-manonja MBS radio Mada zava-dehibe zany tompoko ary ny dikan'izay dia fametrahana ny hoe ny manana ny lanjany ny fiainam-pirenena. Amin'ity fandarana ity dia misy ny mpisehatra eto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada zany ny hiditra voalohany eto afaka amin'ny hiditra vitsy dia namana Lenda William. Lenda William dia zanak'Ambanja efa nioatra ny tany amin'ny efa 5 taona tany izy nefa mipetraka tany Aintsenjery io resaka Ambanja io ary akoatran'izany tsy Ambanja ihany fa ny faritra avaratra dia akoatran'izay dia isy ny tatitra hoetiny momba ny fandalovan'ny président Marc Ravalomanana tany amin'ny faritra avaratra iny anisan'izany ny tao Ambanja dia hitondra ny izany izy sy eo ihany koa ny fanazavana ny sehatra isan-karazany zany izy ihany koa dia namana mpanao gazety ary tsara mampatsiahy antsika fa ny 3 Mai nio zany dia andro eran-tany ho amin'ny hoe fahafahan'ny mpanao gazety, liberté de la presse, liberté d'expression sy ny sisa zava-dehibe zany tsy maintsy ho resahantsika ny momba an'io satria ny mampiavaka ny 3 Mai amin'ity taontia dia anniversaire spécial satria nahoana hoy ianao feno 30 taona no nanamariana an'izany andro manokana eran-tany. Eran-tany io fa tsy hoe ho an'ny Madagasikara rera fa eran-tany. Madagasikara dia voafatotra ao anatin'io satria mpikambana feno ao anatin'ny firenena mikambana tsy afaka miala bala amin'izany ny eto Madagasikara. Matoa misy andro eran-tany ho an'ny liberté de la presse, ho an'ny liberté d'expression fahafahana dia misy dikan'izay apetraky zao tontolo zao ho tena manana ny toerany izany fahafahan'ny fitenenana izany sy ny hoe fanarahana ny vaovao ka dia ho resahana misimisy ihany koa zay rehefa ho arinan'ny Lenda William dia ho avy eo Rufin Rakotomaro izay zokobe ihany koa zany tsy atory voanjodina amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ary nandalo vanim-potoana maro teto amin'ny firenena zany Rufin Rakotomaro zany tompoko ka dia atao hoe mendrika ny anasantsika azy ato anatin'ny miara-manonja amin'ity anio ity. Aorinan'ny Rufin Rakotomaro dia ho avy eo ny ray aman-dreny Ramotarson Alleluia hitondra fanazavana ihany koa amin'ny lafikefitra izay efa nomaninao zany mazava loatra ny fiainam-pirenena, ny resaka fifidianana, ny resaka politika, ny resaka renakibon'ny tany, fivorian'ny parlemanta sy ny sisa ho resahana eo daholo zany rehetrarehetra zany, resaka diplomasia fifandraisana amin'ny any ivelany satria zao oka tsy adinotsika fa maro ny malagasy any ampitan'ny ranomasina any no manaraka akaiky mihitsy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Fiainam-pirenena inona moa no arahana fiainan'ny vahoaka malagasy, ny resaka politika, ny fihetsiky ny mpitondra isan'ambaratongony arahan'ny olona akaiky mihitsy amin'izao fotoana izao ary tena akaiky dia akaiky hoe manahoana ny fihetsiky ny mpitondra, manahoana ny fihetsiky ny mpanohatra, tena manao ny tena hoe afanoerana ve ao anatin'ny demokrasia sa ahoana mba tsy isian'ny resaka hoe vedetisme, mba tsy isian'ny resaka hoe fitiavatena sy ny sisa manaraka akaiky an'izany tompoko ny olona satria amin'ity 2023 ty dia taona mpifidianana ka izany rehetrarehetra zany dia manampy ny olom-pirenena amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny rehefa ho tonga le fotoana. Betsaka moa n'izao fotoana izao miteny hoe efa fantatraina ataonay amin'izay fotoana izay dia ho hitantsika eo dia namana Fanira Zafimanantany mbola ho avy eo ihany, eo ihany koa ny député Fetra izay
lehibe ny groupe parlementaire atika Madagasikara au niveau parlementa eto amintsika zany sady solombavamboaka Madagasikara vao vita amin'ny boriboritany voalohany tamin'ny alalan'ny TIM tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara dia arakarak'izay zany ny andaminantsika azy eny ary mandeha ny fotoana zay ny arahaba izay no hoe la Douglas Tongivavy fa dia ho raisitsika ny namana Lenda William avy hatrany avy lavitra tonga aty amin'ny MBS aty amin'ny Fohibe aty hitondra fanazavana merabanao namana Lenda William ndao zatsisy mbala tsara rina mbala tsara mpizahantsika jiaby mbala tsara anareo jiaby ambanja agny eto masomary misy siteko hely amin'ny tany maromaro ao ambanja ao satria mitandregny amin'izao fotoana mbala tsara maneo ao amin'ny MBS zay mampita mivantagna ity miara-manonja miangaty Antananarivo anareo agny amin'ny faritry ny tany Bendrefo anareo amin'ny faritry ny Andohanrano jiaby anareo amin'ny faritry ny Mahery varitry ny Tafiambotry jiaby anareo tapitanana mbola tsara anareo jiaby eto masongaigna manokana miaraba ny ray aman-dreny Alisaritry lolavigna tampony zay ankilany Mandrakariva mantsagna aligny mbala matanjaka ny matoelahy ary miasa ho an'ny firenena ho an'ny fisamborano zay mbola tsara rina fagnontaniananao fanontaniana dia zao nandalo tany ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation zay niaraka taminy zany efa azonay taty ny akony fa aloha mihitsy ianao zay tany atoerana no hitondra azy hoe nanahoana sy manahoana ny vokatry ny fandalovana tany nanahoana ny fiatraikany fandalovan'ny président Marc Ravalomanana tany anatin'ny taona-pifidianana antsika zao resaka lisy-pifidianana eo ny atao ihany koa ny tena filazana ny zavatra tena marina fa tsy lozan'izay hoe misy manelitra ho any ananinany sisy aziny sisa fantatrao ny tiako tenenina ndao ary ya nandalo taminay tagny tokoa président Ravalomanana tamin'izy nandalo tagny amin'ny faritry Sava dia nandalo Tambilobe dia nentefa taminay tambanja tao izy tamin'ny Robia 26 avril tio lecture azo zahavagna direct dia mangetaeta Ravalomanana président Ravalomanana ny vahoaka ny Sambrano inona mprofo i zavamisy andra moa tamin'io andra mafana be voalohany andra eritrereta fa tamin'ny arivany zo nisy mahaliny latsaka midika tsodrano zegny amin'ny faritra avaratra igny 2 jours successive ny latsaka fo mahaleny no nivokatra ny fandalovan'ny président Ravalina dia io aza ataontsika hoe toetrandra météo ataontsika hoe mafana ny andra fa misy fifandraisany amin'ny fiainagna ny agny amin'ny ankapobeny mafilatsahany maleny kofa misy filatsahany maleny zay nintsinitsy io ny nintsinitsy io ny hafanagna be ny gaingaigny ny ala fa ny ambadiky ny regny rina dia tsorintsika direct hoe tia président Ravalomanana ny vahoaka ny Sambrano ary mampiova fizaha politiky agny amin'ny faritra avaratra igny ny favian'olona arobe tary nino ny volagnako zegny olo tsy mba nitirena ny chef de service na nitirena ny be ny tanàna satria ny zavamisy agny aminay izy koa fa ataontsika hoe misy etsim-panjakana karaha regny tsy maintsy forcegna andifasagna invitation regny chef de service miasa mpiasa mpanjakana aby regny hoe tongavinareo fa tonga ny avantananarivo tsy nitirena ny be ny tanàna nitondra olo nitatotr'olo avy agny amindro olo tsy nitaterigny tsy nitambazagna tamin'ny hena tsy nitambazagna tamin'ny kawitry tamin'ny artiste na tsinjaka to juste hoe président Ravalo miavianareo tonga ho azany olo misy dikan'izay raha lecture politique rina ninonino koragna efa mivalagna rano zio tsy tokony atao eky izy io andisetra rano aminay agny izy koa ataontsika hoe tondroka aminay misy sambrano tondroka sambrano ka anao andi limon isetra izy anao tsy mavita eo amin'ny 100 metre fandrakajo anao dikan'zegny mivalagna miaraka amin'igny magnaraka an'igny ny olo am'izao fotoana raha ny lecture hita tafaran'zigny am'izay zegny satria matsapa zegny amin'igny faritra avaratra igny mihevitry mary sasany agnatin'ny fitondragna am'izao fotoagna zay hoe efa ampelatagnanay tanteraka ny olo efa ampelatagnanay tanteraka amin'ny alalan'izay politika ataondro sy ny sisa fa kanefa raha niseho igny zavatra igny commence mandiniky ny hemotro moramora ny hemotro ary atsika mivolagna azy io ny olo zay mahatsapa ny raha marigny sy ny raha misy zay nilazaigna tamin'ny vahoaka tatram'izay efa mahatsapa fa tsy mety ny ambadika ato fa tiany misy efa magnonkogna atsika ro volagna azy io akory ma zay ko avy akory ma fiarahagna aminareo misy zegny atsika mivolagna azy io ary tsy olo araiky tsy olo aroe ary andian'olo marobe efa ro baka tary ambadiky efa miditra ty amin'ny camp misy atsika amin'ny fotoagna azy io rina igny zegny lecture direct aboaka atsika direct hoe mangetaeta ny président Ravalomanana na fipodianan'ny président Ravalomanana amin'ny fitondragna raha ohatra ka ilatsaka izy ny vahoakany avaratra ny vahoakany Sambrano vahoakany Sambrano vahoakany avaratra zany no
no mitaky ny fiverenan'ny président Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra madio ve ny fikarakarana ny fifidianana ny amin'ny sambrano amin'izao tonga dia zay raha misy aloha hatreto raha ny listim-pifidianana manana io amin'ny 83 400 aloha tsy tony fa io izay tsy tadidiko tsara le chiffre fa 83 400 io ny ao amin'ny districtny Ambanja ho voasoratra agnatin'ny refonte atsika mivolagna azy io ma dia agny amin'ny fokontany ny listry maromaro ma olo regny hoe soratra agnarana anay diso ny finoratagna izy za tsy agnatiny fa magnarigna izy tsikelikely atsika mivolagna azy io aingane ho voadio araka ny tokony izy tsisy olo ataotsika hoe tsy tafiditra agnatin'ny lisy ka tsy afaka ifidy noho ny fadisovagna na nataotsika hoe erreur nataon'ny tompon'andraikitry eo agnatin'izay fanoratagna agnarana zay inavy karazana erreur na ny fahadisoana tamin'ny tontolon'ny lisy-pifidianana tamin'le fifidianana président de république farany teo disy fanoratagna agnarana disy fanoratagna agnarana am'le refonte zio zegny le ataotsika ankeniky disy fanoratagna agnarana na ataotsika hoe tsy tafiditra koa izy fa misy olo managna reçu managna le maitsikely igny tsy tafiditra izy satria misy ka tegna misy ary fanagnanaovagna fanoboaka media izy satria ny fananjono ny liste larany karapanondrony nitovy dia ninany no tsy tafiditra fa nilain'olo tafiditra misy koa karazagna ataotsika hoe tsy fetezagna koa amin'ny lafiny fandrindragna an'le fagnanaovagna correction ny io raha io zio mbola vonomalinomaly zany azo telefony tsy aiza ny tompony tsy fetezagna asa ry agnivony sediny tsy nety nandefa zo asa atao commune fa ao amin'ny commune atao hoe maro vato ny Andoharano voaniany ny sefokontany mangala io liste io agny amin'ny commune de vo io ro mikaiky vahoaka miavia amin'ny zagnarana roa zay zegny isany ataotsika hoe tsy fetezagna misy any amin'ny fomba fiasa mihitsy koa zany faritaitegna mahagaga am'izay io commune Marovato io Andoharano io commune Marovato agnisany tsara ndraiky nisy mpitondraka ataotsika hoe nisy fifidianana atao nandresy any olo ny timo na olo ny Ravalomanana atagnatin'io commune io tsisy ziska tsika mivolagna azy io mandresy fo ny olo amin'ny alatsika amin'ny agnaran'ny tiako Madagasikara amin'ny commune io tsy asa ino zao nisy zavatra ka raha magagagaga be zay ino antony fa mbola foyetsika tsakarahantsika ino antony mahatonga zay zegny isany araiky avao koa le fisian'le liste de croisement le nandalovany SG tagny tao amin'ny maro fotany jama presque nahazo zo mafanazavaindreo tompon'andraikitry tao amin'ny menao manjery tao Ambanja io zavatra io le liste de croisement le olo everigny tokony misoratra tato amin'le refonte nalaigna tary tamin'ny RAL de tadiavigny olo igny satria asany fagnadinoagna asa resaka velontegna tsy nahafahan'ny soratra agnarana tadiavigny olo igny de amarinin'le olo mety mahay izy fa fulano koa ny io de ataony PO na ataony signature de igny azotegna direct agnatin'ny RAL satria mbola latsaka ambany be tam'le RAL ny listinay amin'ny refonte izy io RAL mbola mankagny amin'ny 37 000 olo agny ataotsika hoe inscrit amin'ny RAL tamin'ny fotoagnandrony nefa tia 83 000 et quelque 37 000 io manky tsy natakaragna le RAL ka asa zay donc voilà misy asa be ny ao ka zay magnisany amin'ny faraparina aritsika magnentaka hoe dia tsy maintsy mandeha mipody amin'ny fokontany ndraiky atsika tsy maintsy mizagnaragna atsika ndraiky atsika mba ahafahantsika mahazo satria tsisy variny anao hiezaka ho tia président Ravalo zegny eto na impody amin'ny fitondragna izy anao koa tsy mifidy ka tsisy varana ka tsy maintsy intagnitsika amin'ny faramparany agny fa na zegny na tsy zegny igny ma nitsofoko amin'ny lafiny resaka ty liste électorale ty rina de mialatsika io igny vadika amin'ny sujet magnaraka atsika satria maro be raha azo koragniny tamin'ny fandalovan'ny président Ravalo andraso aloha momba le liste électorale ihany inona ny tena organisation ataony tiako Madagasikara aloha no akaiky vilany fenoarina aloha raha vao miresaka hoe président Marc Ravalomanana amin'ny zany zavatra tenenin'ny lenda zany ary indrindra ny raha mahagaga zay ao amin'ny sambrano ao ny raha tsikaritriko ny olo agnatin'ny fitondragna tsisy raha ataony tsisy miresaka momba an'io tsy mivolagna ary izy misy masaky mivolagna hoe ambilasy agnano ny asany zay foana ny teneniny fa misy anio de alors magnahy foana olo jiaby ao tsy ndraikindraiky hoe inona ny dikan'izay fiatsika zay na za zao mahatsapa hoe satria niboaka tato amin'ny vovoan'ny MBS misy 1200 fokotany fictive agny Toliara tsomba fa misy zegny koa amin'ny avaratra agny
satria io tegna danger amin'ny fifidianana zo satria rehefa natao io fandiniana makasika io fisien'ny création'ny fokontany fictive io ane tôt ou tard tsisy olo mifidy fa mifidy ho azy agnatin'ny logiciel ro olo aby io atsika sahiragna mifidy ary finalement logiciel fa magnano PV automatique ao de afarany hitany zava-misy ka atahoragna zay raha satria mahatsapa zegny zay ao afatry sambrano avaratra iny ty tetiky ataon'ty olo amin'ny momba ny fitondragna tsisy raha ataondreo fa ny timo ihany sahira timo ihany sahira magnentan'olo eto sy aroa mandeha ty zio io raha organisation farany ny alako ao itety fokontany ary fandrazahoagna lalagna atao amin'ny tompondraiky mpanjakana zay dia atao fagnentagnana itety fokontany mandiana ty amin'ny fokontany ohatran'izao atsika fa ato no misy ny ekipa ny tiako Madagasikara magnampy anareo amin'ny fisoratagna agnarana sy mizaha agnaranareo manomboka amin'ny semaine agnabo raha zay satria everigny hoe tokony mbala ho tafiditry fo na dia agny am'le 31 mai no tokony agnanaovagna farany ty raha ty zay ny organisation misy atsika mivolagna zio rina ka ny fotoana mantsy mandeha androany zao 3 mai amin'ny 31 mai le farany ty raha ty tsy mila mitamatama mihitsy zany fa tena tonga aminay hoe mitamatama tsy mila mitaredreky tsy mila mitaredreky tsy mila mitaredreky tonga de efa mitsangana mandeha izy koa anao mbala mitaredreky anao vita tara atsika eny ary ka ino moa zany mbola tantara amitoy ny fandraisana andraikitra ny tena zava-dehibe amin'le fandalovan'ny président Marc Ravalomanana tany ihany hoe président Marc Ravalomanana sy ny décentralisation ahoana tsara io amin'ny fandraisanareo azy ihany satria décentralisation ny fitaraina mantsy eno eto série amin'ny atao hoe fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana zao amin'ny atao hoe etsika ny ataony any amin'ny fitondrana tenenina foana ny décentralisation tena katsahana mihitsy ny karakaraina ny any amin'ny faritra sy ny sisa aty amin'ny président Marc Ravalomanana ny olona no miazakazaka satria efa nahita tombontsoa sy nahita tsirony talohany 2009 io mihitsy ny baka raha agnisan'ny mahagaga tsy ndraikindraiky aminay agny baka zio ty ataontsika hoe mila ty angala fon'olo côtier ataontsika zay izy mangala fon'ny côtier ny mpagnano politique jiaby fa aloha somary sy taritiko hely tantara za mambala tseniky teraka tam'izay tamin'ny fahafatesan'ny président Ratsimandrava nino mataontsika hoe tsokoritsika hely hoe ny antony nisiany karazagna famonoagna izy satria izy nitoliky direct tagny amin'ny fokontany rehefa olo mpitondra raiky nanagna jery nanagna firean-kevitry nanagna firoagnany eritreritrinany fa impody amin'ny vahoaka fa misy fahavalo izy ka igny ny afarany de ino ny zava-misy hitantsika jiaby amin'ny tantara ka rehefa navy koa président Ravalomanana nimpody tagny amin'ny faritry nino ny afarany teo nadosindreo teo izy tamin'ny 2009 ka io mihitsy raha tiako avana nino amin'izay zava-misy atsika mivolagna azy io mandalo agny miôdiôdy agny amin'ny faritry agny ny olo zay managna eritretry ty tondra firenena atsika mivolagna azy io tsy koragniny eto fa langazy zay miboaka atsika mivolagna azy io fitsijarany inona langazy miboaka azy io décentralisation satria hitanao fa olo avy amin'ny faritry naizanaiza faritry jiaby rina fa mahatsiaro midialy amin'ty resaka centralisme ty justement aloha tsy afirinana nareo fa nareo teny miadagna amin'ny hevokonay nareo io zay agny sahiraka karaha ataontsika hoe amin'ny tokantragno le zanaka mitady vola izy mitady vola maty tsy velogno mai ka le vola igny rehefa aveo aterigny amin'ny ray aman-dreny rehefa ny efa-tragno izy na hividy carburant ny efa ikolaziny zanany papa ameza koa ny vola koa ny fa za ny efa ikolaziny zanako anga mety zay ka en'le olo mpagnano politique tsara mijoue io zavatra io tsy atsika mivolagna zao miôdiôdy agny amin'ny farifaritry jiaby ameza zay hely tokony ho avy aminay fa anareo kaza mlimogno amin'ny ariagnanay bon fa io ndraiky ma zegny ka iza ma ny olo nanagna premier pas nataontsika hoe nandeha voalohany tam'izay raha zay tsy iza eto aloha sa evantsika mifiandohany mihitsy le raha ankoatra ny Ratsimandrava le nambarantsika teo efa président Ravalomanana edy nanagna eritreritry ampita tsy moramora agny amin'ny faritry ity resaka fijirafamifagna le décentralisation ty ke misy olo miazakazaka alohan'ny président agny ka eto zegny azavaigna eto azavantsika eto hoe izy io boka tsaraigny amin'ny alalan'ny asa le olo araiky ohatra zio ataontsika hoe manomboko eo amin'ny fokontany izy no président nanagna initiative nagnofagna zay président fokontany zay teto amin'ny firenena fa tsy président Ravalo tsisy nadigna nandeha taia voloa
anao aby tokony ampianatra hira rotary avy loatra Zay se fokotany. tsy président azonao tsara iza tafarany président Ravalomanana na vita nagnano karaha ry tsisy igny initiative igny atao hoe décentralisation lalagna imboagna andidiragna miala zigny izy namezagna tragno izy namboaragna itra hoe bureau fokotany aza zao igny ambara eto aminao hitako maso tirina agny atao hoe fokotany Berafia amin'ny commune raliny Anorotsangana nosy zo aiza hoe zany nosy Anorotsangana commune raliny Anorotsangana agny nosy mihitsy miala amin'ny Madagasikara nosy kely Berafia io bureau ny fokotany namboarin'ny président Ravalomanana ataony chef fokotany magazin azy atsika mivolagna azy io lasa magazin io bureau chef fokotany namboarin'ny président Marc Ravalomanana magazin président fokotany izy io tany fakajiany matériel nany ahoana zany ka zay ba izy tiako volagny tegna nambaragna amintsika hoe exploiter ny zala amin'ny lafiny asa amin'ny lafiny hafa le igny amberako eto igny le fagnamboaragna tragno ny ficréena ny fagnamboaragna ny atao hoe 22 régions ny alagna taby zay lalagna andendalovagna agnatin'ny atao hoe décentralisation izy ny fagnamboaragna lalagna nampitohy faritany jiaby niany anao ataontsika hoe mankadalana mandratsy lalagna zay vitan'ny président Naval nitokanagna tamin'ny 2008 amin'ny lalagna mandeha varatra igny zao io 24 heures baka Tananarivo mandeha Mbanja baka Mbanja mandeha tany 24 heures mbala manditra koa nandeha surroute ianao nankaty 24 heures tsy maintsy ataonao mamo mafaiky vodinao jiaby mipetraka ambony sesy sahira zo mbala mahita fo argument sasany fa io fa lalagna namboariny tokanagna ta 2000 fa lalagna fa 5 taogno tsy asevanao entretien ka anao niany nivolagna fa ratsy lalagna io anao tagnaty 5 taogno ve tsy netina rary aza tsy nitahagna anao tagnatin'izay logique des choses nagnamboatra ke le résinélateur fa de blapotiko eo baka andelatsianao izy tsy logique zay fagnamboaragna lalagna jiaby nampitohy faritany jiaby eo lalagna andidiragna tagnaty décentralisation io zay indrindra azonao tsara zay ka eto zay tiako ambara hoe efa nisy nanomboko zo efa nisy nagnano zegny tsaratsika izy eto ny olo tafaran'zegny ko nanohy zay asa zay no everitsika hoe tokony ny naman'ny président Ravalomanana tam'zay ka eto zay le fitsaran'olo tsy drakidraky hoe tsy tiako tia izy nangalangalatra tanin'olo izy zegny aby maraha misy profony zegny ny famangeny atsika tagny zava ny famaroan'olo marobe tarina avy tary tsy nitambazagna tsy nitaterigny tsy nagnanaovagna an'ino fitiavagna agnatin'regny fa tsy ny sasany fitiavany ndesiny andeha minoany posony tsy haiko karakory na ataontsika hoe ny fitiavany nandeha indesiny andeha tsitsefagna hevokon'olo ohatrohatra zay zay le hoe profo ndehantsika mivaingana milaza amin'olo fa mitady an'zay président Ravalomanana zay sambrano atsika mivolagna azy io ka lefa nisy raha hitany ao misy raha vitany tao tagnatin'izay ka izy hitantsika jiaby regny de farany igny ny résultat ka ny vahoaka koa tsy mila hoe olona vao hianatra asa na hoe olona izy eto baka raha atsika zo nagname fahefagna amin'ny tanora ezany tany misy izy io asa donc tsy haiko asa zovy ny olo mbala tsy mitretre amin'ny avaratra ma zay olo regninao mandeha ianao satria olane tsy miasa lohany fotodrafitra asa vita ry vilagninany ny raha mampiasa loha izy vilagninazy zao io regnitsika zao ty fa agny am'faritra amin'ny le 23 mai le 25 mai tsainany lavany izy koa le lary zala ampanoapodiana amin'ny 1 million io ahoana io vanille io zao cacao ta ohatrany hoe toresana fotsiny fa le olona ambanja ny mponina any igny mba izy ambaratsika hoe io agnisan'ny valeur zay mipetraka amin'ny ponigny mahantra ponigny sahiragna ponigny ataontsika hoe vahoaka ambany volo agny sa hoe hoavy fividianana de avy daholo ny sasany de rezatrezakan'io io mihitsy ny raha tiako volagny ahoana tsara mombany io ny raha tiako volagny zao io raha ataontsika hoe mpitondra mitsinjo tantsahany amin'ny fatra sambrano igny io zahavany io vidiny vokatra io zahavany ary tam président Ravalomanana itsy nitsitsy tam'zo ary io le olo magnanognano raha tsy manjary agnatin'io mandeha migogoeky tantsaha amin'ny lafiny io tsy mety taminany ary olo jiaby mahay raha zay tamin'ny président Ravalomanana nisy vaovao zay boka tamin'ny MBS azoko onoko tsara be tam'zay hoe mbola tamin'ny président Ravalomanana tamin'ny fokotany Anjiabory io vaovao io misy matoela zay Andoharano agny zay Anjiabory io agny Andoharano ny Mevatanana io commune rale Mevatanana to nagnambara mbola tamin'ny président Ravalomanana izy nisy vidiny cacao tsara indrindra tagny tamin'ny 10,000 maiky tam'zay fotoagna zay izy nitotongana izy koa tsy haika edy zahay izy tsy afaka examen isan'andro satria izy nitotongana intokotany izy nitokotany zegny agny amin'ny fotaka izy de miangana ely izy mijotso koa izy miangana ely izy mijotso sahiragna tantsaha tsisy olo mijery vokatra io
io produindreo olo aby nefa io nampianaranjana ka io no iainana io ividianana kojakojanao agnaty tokantragno io ny agnanaova ary olo koa nazony ataontsika hoe fikarakaragna rô raha aby rô olany tsy tafabo i olo tsy managna ino ma volagnatsika tsy managna velon-tegna hafa eky afa-tsy zofo mikirakira raha valia zay eny arina anao coinceny ao manomboka mois d'octobre septembre anao fa mitsipika izy septembre octobre novembre décembre tsy miala ao anao koa tsy mois de mai amin'ny fotoagnany tsena etrareta agnatin'ny septembre anao midoko mikotrokotro izao jusqu'à mois de mai anao engageny ao velon-tegna anao jiaby bloquena anao tsy tafafaka anana ade vidinao 30 000 ariary ve kilon'olo zao fa nisy société raiky mivolagna ay fa 75 000 ariary ay izo malasa société koa midicté hoe 75 000 ariary vidiny kilony tsy lavany fagnontaniagna be mipetraka sambrano akory matao fa olo tsisy olo itarainana tsisy alaologno no tamin'olo jiaby nivolagna tamin'ny président Ravalonavy tao Ampalimanova efa lavanifo olo telo nivolagna lavanifo lavaninay président lavaninay président lavaninay président io fo taraignin'olo zay angalarin'olo zay ataondreo katramy manara-penitry président satria sakin'olo mpividy lavany amin'ny fatry sambrano igny atsika volagna 2 kilos alafo any amin'ny président Marc Ravalo manana le olona no mitaraina fa tsy any amin'ny mpitondra tsy any amin'ny mpitondra misy dikan'izay logika olo mitady izy mitady izy olo satria haindreo tsara be fa io président mahatsara mahatsapa amin'ny fijaliagna ny tantsaha tsy kidikidy aminaka io izy in'olo jiaby le nambarany tagnaty discours nany io tsy kidikidy aminaka tantsaha nde ataonao raha tsy manjaro izy o président Ravalo tsy kidikidy aminaka io izy aza atao amina sangisangy aminaka izy andiky agnambanimbany tantsaha nambarany tamin'ny discours nany tao tamin'ny le 26 avril tonga de mahitsy ny resaka mahitsy direct tsy molakolaka sao de misy andeha volovolagna aminaka ataovy zao ny président vola samy manana ho izy fa nisany tsy mitovy izy ya marina zany ya ke raha eto zay ambarako atsika fatry sambrano dia efa hitatsika atsika ny lalagna imboagna ainareo ny raha misy mba toa nareo navinarobe tamin'iny fotoagna igny natsapany marigny matsapany zavamisy ainareo ino ny tanimboagna manomboko izy io mazava zay dia tsika zany zao tsy maintsy mibanjana no avy ry Lenda William tsy maintsy mibanjana no avy tsika fa eo fitanisana zavatra tsy netany anao fa le hoe hibanjana no avy hiatrika fifidianana famatotra amin'ny aimbahoaka sosialy toe-karena ny anareo sinisia zany mila fandraisana andraikitra le izy de izay le fandraisana andraikitra zay mifandray amin'ilay hoe fiampitany ny vaovao hoan'ny any ambanja fahatry sambrano tena mba maharaka ihany ve ny vaovao tena marina eto amin'ny firenena ny any marina aloha misy ny MBS misy ny miara-manonja zay mandeha direct aloha fa tena goavana be zany fa eo ihany koa ny manatosaka zavatra be dia be any anivo ny vahoaka any manatosaka lainga manatosaka an'izao resaka tapimasiny rehetrarehetra fantatry lenda ny tiako tenenina androany torame andro resa-pirenena ho an'ny fahafahan'ny fanaovan-gazety ahona momba zay ya eto matsika ao agnatin'ny asan'ny fagnanaovan-gazety ty mahatsapa tsika zao mantsy rehefa hoe tonga ny fotoana amin'ny fividianana de ny any ambanivohatra azo lalovana azo exploitena azo anaovana an'izao satria tsy maraka vaovao za eto masaky mivolagna aminao rina fa raha tsy nalalany zavamisy ny olo za matoko tsara fa tsy navy marobe tamin'ny président no ny fahalalany zavamisy ny fahaizany zavatra miseho amin'ny fiainagna anany sy regniny magnodidigny olo jiaby tsy nitambazagna izy navy narobe izy tary managna plasy maventy io amin'ny fampiovoaragna ny olom-pirenena naiza eto amboniny tany ny fisian'ny média tsy tsapan'olo fo zo fa zo ça fait partie ana l'école araiky madinidiniky fagnabeazan'olo zao de toute façon ny radio na ny télé dia managna andraikitry agnabe informer ary ampisy fialamboly distraction zay mihitsy ke io raha io rina efa hainy vahoaka hain'olo jiaby raha ohatra ka nisy nataontsika hoe ny fiakaran'olo mitondra am'izao fotoagna ny filalaovagna io média io satria tsapany loatra
ahona tsara tena hoe le filalaovana filalaovan'io media fisomany io media io fahaizana amin'ny lalao an'le media no ahafahana na afahana maso fahefana voilà ka iny raha misy na fafy ny tagny tamin'ny faritra tagny ny raha nandratsy an'izany président Ravalomanana zany zao tsika mivolagna zao mbola mamafana atao hoe président Ravalomanana tsy tia côté zany mbola ezaka be aminay agny ane zegny izy mamafa zay de tsy maintsy media managna place maventy volako amin'ny fiainagnan'olo tsiraikiraiky ny media na entany mboany na izy koa misy olo araiky mitandregny radio na mpizaha télé na lasa fitaovana fanaratsiana olona zany le media zay le filalaovagna baka lalaoviny amin'ny lafiny amin'ny tiavan'izy ary amin'izay potiky satria mahantra le vahoaka voilà ohatra fotsiny zio aminay ao zao misy ataontsika hoe fotodrafitrasa vita mbola tsary nisy tagnatin'ny fiainagnany ambanja misy pavé atao hoe 9 km zay ndraiky fagnamboaragna lalagna mandeha Andoharano jusqu'à Riantsirasira io lalagna io namboariny projet PIC tam'zany projet PIC vita bitika zao abdy fitondragna ty izy projet PIC zegny izy no ataontsika hoe baba niteraka zegny projet PIC c'est président Ravalomanana ka zay tiako teneniko le PIC anefa justement tsy ty fitondragna fa ity no tsy ty fitondragna ty na ino zavatra joindry ry zalahy mbola tsara nisy zany pavé zay teto ambanja tsika nolazaigna fa mavipeky ty fitondragna ty na vita izy media no media ampiasainao amizay de miteny le media indrindra zay hitanao tsara le fizoegna lalaovigny volako zoegna media kanefa ny fipoiran'ny projet PIC zay raha ohatra ataontsika hoe tsara fitantanagna izy tagnatin'ny nagnapitrany président Ravalomanana izy tamin'izy nitondra jusqu'à zio izy ny tokony isora tsy président Ravalomanana zay mihitsy raha ohatra anao zao velogny any nanan-kariagna anao nisy tomobile na vita tragno vato rerian'ny fiarahamonigna zao visoranao zao tsy ray aman-dreninao isoranao ray aman-dreninao ny niteraka anao izy merci papa merci ndragnahary merci mama niteraka za tokony isoragna izy ny tokony atao bravo amizay fa ekegna agnatin'izao fitondragna zao navitagna satria agnatin'ny continuité ny asam-panjakana fa kanefa mba ampitahely baka fagnontaniagna mba izany projet vitan'ity fitondragna ty zay mety lovain'ny président Maré amin'ny le izy tondra zany resaka fahalalam-pomba zay mba fahalalam-pomba fotsiny zany nga zavatra lalaovindry ry zalahy tsika mikoragna media satria agnatin'ny asa fanandro raisam-pirenena amin'ny asa fanaova gazety atsika ka eto zay tiako ambara eto lalaovindry zalahy le lalaovindry zalahy joindry zalahy Facebook joindry zalahy media joindry zalahy fa eto baseky ny fisomagna jerin'olo amin'ny alalan'ny media baseky ny fisomagna jerin'olo amin'ny alalan'ny hainao manjery indesigna zahoagna tombotsoa ambara olo ny raha marigny zay no izy zay ambara olo ny raha misy aza sitrisitriky aza vadibadiky ary zegny asan'ny media izy koa media marigny aza hoe pindipindarigny io ke benao fenana andeha sesevagna pansement fo tsitsikorigny raha agnatinao tsy zeky igny iregny amin'ny avaratra agny famoririagna olo fankadalagna olo magnadokitry olo tsikeny ka le mpanao gazety koa nery lenda mahantry satria ao anatin'ny vahoaka izy de io mihitsy ny raha lolovo misy zalahy jiaby araroatany zany le faiblesse ny fahalemeny ny mpanao gazety avantagen'ny mpitondra ne ny fahitagna vahoaka mahantry avantagen'ny mpitondra avantagen'ny mpitondra mahita mpagnano gazety ahona tsara tombontsoa amin'ny mpitondra ny mahita vahoaka mahantry satria lalina be zay rehefa lavitry be ny fahalalanany fahantrany vahoaka tsy fahazahoany tsy vaovao vaondra antsoritiny à gauche antsoritiny à droite ohatrany any Corée avaratra any amin'ny Kim Jong Un zay farany avantageny mahita zegny zava-misy farany amin'ny liberté de la presse ohatra zao tsika mivolagna zao ma nikotrikotretsika isan'andro fo hoe aiza le oloziny étanol mahazo information tsika zao fa hoe ao natao amin'ny commune rurale ny Beramanja ny fagnanaovagna loziny étanol tampoko ny regny fa misy ampahantanin'olo antanin'olo no nalendry zalahy forcé fa misy olo fa tsaiky andeha hitondra zay mandeha izazo agny agnanaovagna reportage ary teto magnambaragna eto izy koa raha be tokony réglendreo malaky raha n'olo fa io tsy agneky re olo tompony tany agnanaovandreo ampahantany ao agnanaovagna io usine étanol ohatrohatran'izay hitanao media joegna agnambaragna fa io fa mandeha ny raha tsy vita tary natao tary sy ny sisa ke eto zegny impodianatsika le resaka le fizoegna media filalaovagna media indrindra ao anatin'izao taona pifidianagna zao mavitriky be ry zalahy miutiliser io media io mipotsapotsaka mihitsy za namana mpanao gazety ampiasaindro ato ampiasaindro mila mailo atsika aminany
mila mailo atsika mpagnara-baovao amin'io fampiasa ino mahatonga tiana boaka eto nagnino ty nivolagnina eto tadidia fo fa le raha jiaby miboaka le raha jiaby miseho misy fifandraisany agny amin'ny fiainagnanao ary anao koa fa roboko nandeha agny anao vita tantara de fa izy edy raha mahazo atsika zao noho ny firoboagna anatsika roboko roko sy tagny olo jiaby tanora ray aman-dreny olo jiaby loso zao ny zava-misy eny ary mamaraparana atsika lenta satria ianao koa moa mbola maro ny fotoana alehanao zany a inona ny tianao mafisana zany a tamin'ny resaka nataontsika andresantsika teo ny resaka hoe fandalovan'ny président Marc Ravalomanana tany avaratra ny resaka décentralisation lolofiny sasany io eny anivon'ny fiarahamonina eny ny resaka fanaova-gazety malalaka amin'ny asany sisa eto ma zegny karazagna ataontsika hoe afatra elo namagna jiaby zay miserasera agnatin'ity resaka asa fagnanaovan-gazety ty ary mba afatra elo koa agnatin'ny tsy tadidiko tsara le temony resagna zay fa ambila ny asa mpagnanaovan-gazety adio alalaka ary aza tiritirena ny mpagnano gazety ivolagna ny raha misy satria efa ao ny traikefa ao ny fahaiza magnano amin'io asa io fa tsy hoe ka chaque fois izagna boaka raha tsy mety agnanaovagna intimidation na tiritireny aty raha iaignana raha jiaby zegny rehefa tsy miaraka amin'ny fitondragna ny asa fagnanaovan-gazety dia fa zay ninao zay de fa da namagna agnatin' zegny fotsy ndraikindraiky fanaoko izy foboka i zegny aby le koragna mandeha ke ambilaza ivolagna raha misy ambilaza ivolagna raha marigny raha misy ny fadisovagna atao misy ny lalagna fa raha ohatra tsy zay izy ambila ivolagna fa mampandroso ny fiarahamonigny ny fagnaboagna raha marigny sy misy agnivon'ny fiainagna agnivon'ny fiarahamonigny agnivon'ny firenena ka eto zegny amaraparanantsika izy ry satria fotoagna mandeha marobe ma ny olo zay tokony afaka andeha eto niany ny vahoaka ny sambrano mankasitraka anareo jiaby na zay teo agnivony MBS fa nalefa tagny tamizay magnano merci ho an'ny vahoaka ny sambrano jiaby na ny président Ravalomanana mafahitantsika nandefa afatra manokana nataony tamin'ny vidéo sy audio nalefa tao aminareo misy dikany ka ny fitambaratsika ny fanamboratsika tagnana ary fikahiagna namagna zay mbola misalasala agny ataontsika hoe majorité silencieuse en quelque part magnantogna fa ny fiarahantsika jiaby no ampivoatra ampitondratsika ho lavidavitra kokoa amin'ny lafin'ny fiarahamonintsika amin'ny toe-karenatsika indrindrandrindra fa ity fialagna agnatin'ny fahantragna zay hitatsika zio hitatsika fa nanognoanigny tsy hita ny tsaika efa tsy mianatra lalagna potiky hitatsika raha jiaby zay migoeky fiainagna atsika tsiraikiraiky azovy responsable an'izo tsy ambarako anao eky fa hainao izy misy responsable nahavita raha jiaby io izy nambarako teo igny misy tanjogno hafahafa ataon'olo tompony zegny natonga anao navy amin'ny place misy anao zio ary niny tanjogno io ny tijanonany ndraiky amin'ny fitondragna ke rehefa mamo anao antsoritany olo aty rehefa tsy mahazonondraha anao mety aminao no ataony mandeha ary mipetraka aty fa atsika tsy agneky zegny atsika hitsangana ke vaolagna miomagna atsika jiaby ary raha zay ma fa amin'izay fatry sambrano igny efa vognona amin'ny fifidianagna rina efa pare zay na olo ataontsika hoe hiasa io agnivon'ny fokon-tany lavitra indrindra efa tsy tambazagna vola aminay ao rina efa tsy mila nagnambara mihitsy andro William zay tsy tambazagna vola ndraiky ty fa zay hanambotro holo mavitavita raha tsy manjary magnano manipulation électorale fa misy tanàna agny nagnambara amin'igny nagnambara taminakary matetiky volagniko za zay hay ambigny ireo avy eto ro asa mba ino koa vandy ataondreo aminay ndraiky ty tanàna raiky fa tsy ambarako eto hoambigny dika zay efa misy toeragna tsy andalovan'iry zalahy eky manomboko ty satria efa iambesany sasany satria vandy nataondreo taminay hempoka zay zio na farany tsy karaha ty koragna ny fagnarahagna oro raha lanjaina le vandy hatram'izay firikilao zalahy tsy sambotelo sambotelo tsy sambo madinidiniky koa vandy daholo feno amin'io vandy jiaby ke eto zegny magnentagna atsika jiaby ny tsy fandehananao mifidy ndraiky ty magnampody olo tsy tianao io amin'ny fitondragna ndraiky tsy maho anatin'ny lisy mpifidianana ny anaranao koa aloha alohan'izay zay ka dikan'izay niany anao mandiana mandeha magnantogny président fokontany agny no misy listetsika zava agnaranao ohatra misy ray aman-dreny arety kokoa na ray aman-dreny ary Antsirabe Antanibe ndray fa monsieur Philbert
agnaranaka Philbert ho izy nysoratanao Philipera zay de efa tsisy zay mandiana malaky volanko rectifier agnaranao ray aman-dreny amboara Philbert satria Philipera olo hafa fa tsy anao zay mihitsy fa olo hafa koa Philipera nambarako izy dikan'zay rectifier malaky agnaranao satria anao io no andrendregny anao io no hitondra fiarahamonigny amin'ny amare andrindra fiainagna impody amin'ny laoniny rehefa misy ny fimpodianatsika amin'ny tokony ho izy mametraka fisaoragna atsika jiaby nandalo teto zanakanareo zafinareo rahalahinareo anadahinareo eto mametraka anareo jiaby mametraka vilomanareo agny afatry sambrano jiaby sy ny magneran'ny Madagasikara sy ny zao tontolo zao soratsika i Lenda William zay zanaky Ambanja zanaky Sambrano nafoy fotoana avy any alavitra any tonga taty nitondra ny fanazavana maro samihafa zany ambava homana hampome eritreritra eny ary mitony fandaratsika vity Lenda William de miditra ny zokobe Ruffin Rakotomary satria araky nambara teo moa zany de hoe andro eratany ity telome ity ho amin'ny hoe fafahan'ny asa fanaova gazety fa intelopolo zay intelopolo no nanamariana zany hoe andro ny telome izany dia eo tsika mahita izy hoe ahoana sy ahoana moa zany Madagasikara malohany zay mbola ivoaka eo ny taremarika sy ny laharana zany momban'ny Madagasikara manokana ny fipetraky ty raharaha ty maneran-tany dia hitantsika eo ny atoy fa raha isika aloha faly miaraba ny zokobe namana mpanao gazety Ruffin Rakotomaro isika eto amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MPS Radio Mata miarabanao namana Ruffin Rakotomaro ndao zatsika faly miaraba ihany koa ny mpijery sy ny mpiaino ny télévision sy ny radio MBS eo amin'ny alabany onjapeo 5.4 mégahertz ary mankataka kely iaraba manokana ny neny lalao ravalomanana satria tsingery taona naterahany ity anio ity ary dia miaraba ampanajana miondrika tompoko amin'izany tsingery taona naterahanao zany dia hotahin'ny tompo sy mbola avita ny adidy amanandraikitra am'mareniny malagasy manontolo anao ary am'mareninay anao koa satria miara-miasa aminao ato amin'ity MPS tia izay ary ny mpiasa rehetra ato dia mampitondra izay fiarabana sy firarintso ho an'ny neny lalao ravalomanana izay tamin'ny telome 7:10 sivinjato sy arivo neny lalao ravalomanana niteraka fa le nitsondra latarina ataony hoe 7:20 sivinjato sy arivo de iny moa le nahitsy iny zany lasa tanora be mihitsy ka zay moa zany tsara ho mariana ihany telome 7:10 sivinjato sy arivo zany neny no teraka de anniversaire ny anio anniversaire spécial ihany koa ngamy lazantsika azy eny ary misaotra betsaka mifanomezana ihany koa avy amin'eny fa dia ny faharoa manaraka an'izay de ny fiarabana ny fianakaviambe ny mpanao gazety malagasy voalohany indrindra serantan satria dia andro ny telome dia andro ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety ary tsy voasamba ny araka ny tenenindrina teo sika no mankalaza izany andro ny liberté de la presse na ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety izany inona Ruffin Rakotomaro no azo ambara zany amin'ny le tokotany be any hoe fahalalahany asa fanaovan-gazety io samy manany teneniny daholy arakaraka izay toerana misy azy ny olona areo amin'ny politika hoe mpitondra fanjakana manany teneniny mpanohatra manany teneniny ny aty amin'ny société civile manana ny teneniny fikambanana maro samihafa manana samy manany teneniny daholo fa inona ny tena dikan'io zany inona ny tena dikan'io ianao raha teo hoe fa nandalo vanim-potoana maro teo amin'ny asa fanaovan-gazety tia teo anao teo amin'ny seratra mifanjakana teo tanty amin'ny privé sy ny sisa ahoana mombany ny isa taona ny fanamarihana ny telome dia omena loha hevitra lehibe izy io amin'ity raha tsy diso dia loha hevitra zao no lazainy ato hoe la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme satria ny fahalalahany
fitenenana na ny liberté de presse zany a amin'ny akapobeny a dia tokony oa ivon'ny fandrafetana na ho ivon'ny fampiarana ny lalàna rehetra raha miainga avy any amin'ny firenena mikambana sika de mandalo reo inty izy convention samihafa de miditra amin'ny lalam-panorenana malagasy a tsahiviko aloha fa ny article 19 ao amin'ny droit de l'homme na de UDH no miantoka an'io a liberté d'expression, liberté de inty izy hoe fafahana miteny malalaka tsy ampatahorana tsy ampanahina dia noraisiny lalam-panorena malagasy ao amin'ny 150 sy 150 zany a dia malalaka ny fanehoan-kevitra dia ny zava-misy anefa isaky ny telome ihany no irairaina ary mahagaga isaky ny telome dia miady an'io a isika mpanao gazety nefa ao anatin'ny lalàna fototra zany ao anatin'ny lalàna ny inty izy ny loi sur la communication médiatisée mbola voantoka ihany ko zay fahalalahana zay a fa maninona ny fianakaviam-be ny mpanao gazety any mbola miady a hatrany a izany rehetra zany ny dikany dia mbola tsy azo zany le fahalalahana fa mbola miady a ny mpanao gazety malagasy a miady ny fampiarana malalaka sy tanteraka io a fahalalahana ny mpanao gazety io tsy ho azy ihany ane zay fahalalahana ny asa fanaova gazety sy ny fanehoan-kevitra zay fa ny tsy fantatry ny fanjakana na ny rapitra mpaneritery azy tsy azahoany an'izay fahalalahana tanteraka zay a de indrindra ny vahoaka malagasy mihitsy tsy ny vahoaka malagasy zany a no tokony hoe fefenao tsy ahafantajavatra fefenao tsy ahalala amin'ny vaovao fefenao tsy ahafantatra ny hoe ahoana ny rafim-pitantanana hitondrana ny firenena inona ny mety vokatra zay eo amin'ny toetsaina ka ahafahany maka ny fihetsika rehetra entina mampandroso sy mandray anjara ao anatin'ny asa fampandrosoana fa dia rehefa feranao tsy azo hiteny malalaka izy a inona moa zany no andrasanao aminy inona no andrasana rehefa teritery ianao ary raha amin'ny zao fotoana izao a vahoaka zany ny patron voalohany io ny patron voalohany fa tsy ny fanjakana mihitsy a Zay tsy no ny tsara fanjakana mihitsy akory ny patron ny mpanao gazety fa ny vahoaka mety ho patron ny mpanao gazety mpanjakana izy fa tsy ny fianakaviam-be ny media na fa ny ny fanjakana koa ny égal vahoaka ka zay ny fanjakana koa vahoaka ka maninona no fefefena le izy ohatra ray raisiko fotsiny a am'izao fotoana zao tena miesarotra ary tena mampalahelo satria mivaly braingina no men'ny tompona andraiky mpanjakana rehefa mitady loharanom-baovao eo amin'ny ivon'ny fanjakana ianao indrindra ianao hoe aty amin'ny indrindra aty amin'ny sehitry ny privé tsika aloha zao de tratrany fa le izy a tsy maninona saingy tokony hoeritreretina ihany hoe raha resaka service public izy ny ahafantarany vahoaka hoe aiza ho aiza ny fivoaran'ny valanaretina covid-19 ohatra zany zao iraisan'ny rehetrarehetra zany iraisan'ny rehetra zany tsy misy ijereny zany na fanjakana na sehatra tsy miankina satria aim-bahoaka zay no resahana ao anatin'le izy ko maninona re rehefa mba maka fanampim-panazavana amiko aloha ny famokisana totanisany vahoaka tsy vao maika mamaky lohan'ny vahoaka fa omeo fanazavana izy ary zay fanampim-panazavana manoloana ny antotanisa omen'ny sehatra nomena ampahafantatra zay ho an'ny mpanao gazety a zay a no anjarantsika mpanao gazety tsy mionona fotsiny na mialina fotsiny amin'izay zavatra atolotra anao eo fa mipetraka ho solotena n'le vahoaka ianao satria ny vahoaka nanome anao ny fahefana hoe ndany izahay a ikaroy vaovao de omeo anay a mba isiny ny fivoarana eo amin'ny fiainanay na fomba fisainana na fomba fijery a sy indrindra ny fandraisana anjara eo amin'ny lafiny ny fampandrosoana zany no asantsika mpanao gazety zany dia omeo malalaka ny loharanom-baovao a sokafy
danadala varavarana fa tsy ary anaty kabary ary de hoe malalaka zao hoe misokatra Rehefa mikabary zareo, rehefa tena tonga any le mpanao gazety andraso aloha fa mbola eo iera amy directeur, iera amy directeur général, iera amy ministre, iera amy président hoe mandana aloha makary amy varavarana zao. de mandeha de mivezivezy eo tsy zany e. Rehefa tena anao demokrasia anao satria antoko ny demokrasia zany fahalalahana ny miteny izany, indrindra io ity loha hevitra am'ty taona 2024 ity zava-dehibe mihitsy satria ny fahalalahana miteny no ivon'lay fandrafetana lalàna ho an'ny daholo be zany dia izay zany no mahazava-dehibe hoe rehefa tena anao ny demokrasia de andao atao le demokrasia fa tsy demokrasia saritsarany sy tenitenenina fotsiny zao nefa tsy iainanao akory. Tsy fantatro raha mahafantatra ny dikany atao hoe demokrasia fa zany zany no sakana eo anivon'ity asantsika zay everina ho asa masina sy fanompona ity. Misy ho ny Rufin maro tompona ndraikitra eo amin'ny vony fitantanana amin'ny firenena matahotra mpanao gazety. Inona ny amakina an'izany ary tsy ray tsy roa fa maromaro mihitsy zao no izy ny mpanao gazety tompoko tsy natao ho naman'izaniza ary tsy natao ho fahavalon'izaniza. On n'est pas l'ami ni l'ennemi de qui que ce soit fa rehefa manao ny tena izy milalao ny mahatompona ndraikitra azy ny mpitondra tsisy mpanao gazety adala eo ka andeha ho atahoranao tokony ho faly azy ianao hoe mba tsy mijanona ato anatin'ity rindrina efatra mibroko ty lay zavatra natao fa mba avoaka ny reto mpanao gazety reto ho fantatry ny vahoaka de am'izay izy mieritreritra hoe nisy fiantraikany ary mpanao gazety naman'izaniza na mpanohatra ny na izy io fa io kosa nefa dia samy manana ny antsoina hoe foto-kevitra hitondrany an'lay fahalalahana miteny iny le hoe ligne éditoriale iny tsisy afaka miditra an'iny fa iny dia ny tompony ny ligne éditoriale ka na inona ho ataon'ny fanjakana rehefa zay no ligne éditoriale de ligne éditoriale zay ohatra eto amin'ny MBS tsika zao de ligne éditoriale mazava tsara fa tsika dia ao anatiny ny fanoherana tsy midika mihitsy zany hoe rehefa ao anatin'ny fanoherana de aza mena vaovao na avezivezy eo tsy zany tsy zany le izy tsy zay mihitsy no izy zay fa omeo ny vaovao satria zo fototra droit fondamental araky ny article 19 ny DUDH na ny droit universel zany zavatra zany tokony tsy azo atao ny manao zany zavatra zany fa omeo malalaka le izy ary aza matahotra mpanao gazety raha ohatra ianao te hividy ny lohany nefa matahotra ny masony de alao tsy mividy alao tsy mividy fa tsy ny mpanao gazety tsy maintsy miteny izy rehefa hitany fa mety tsy maintsy miteny izy rehefa hitany ko fa tsy mety ary ny tsy mety ny tena mila tenenina ihany ko zany eo mety mety iny mety fa ny tsy mety mila fanampina be de be ho an'izay antefaniny ny fitsikerana ny filazana ny zavatra tsy mety ono ty zao namana Rufin maro tena mba tsy kahatro mihitsy ty zahatra anankiray ity ze filoham-pirenena mifandimpy-teo rehefa ohatra hoe avy any amin'ny alehany any izy avy any velany de tonga de manao ny tatitra eo ivato de tonga daholo ny mpanao gazeta na ny fanjakana na tsy miankina na ny mpanohatra na n'izy hatramin'ny andron'ny amiral Dideratsiraka reny asa tadidinao i Max Zabe tsy maintsy miteny foana i Big Max tsy maintsy miteny foana izy ohatran'ny miadakata an'izay fa ny fanontaniana teneniny BGE izy fa fanontaniana teneniny mifono zavatra goavana de avela ny président Ratsiraka miteny izy ohatran'izany tamin'ny président Ravalomanina ihany ko tamin'ny président Zafy Albert rehefa avy any amin'ny aliany de manazava tsy le dia antany ihany fa mindraraha-pirenena eo no raharota mpanao gazety anontaniana ny filoham-pirenena fa ny am'izao zany communiqué de presse mandeha ary ino no amparitaka na mpanao gazety notsongaina
vahoaka malagasy nefa no patron an'ny mpanao gazety ahoana ny ohatra hoe zay fanamarian'izay fotsiny fahitanao azy zay aloha ny zavatra tsikaro tokoa dia zay e tamin'ny voalohandohany vaovaofidy ny filo Andry Nirina Rajoelina no mba nanao ihany a fa mpanao gazety tsongaina mpanao gazety tsongaina ary mpanao gazety avy eo amin'ny onjam-peony sy ny televiziony sy ny mpomba azy a miaraka amin'ny radio sy ny televiziony mpanjakana ianao aloha zany anisan'ny tsy voantso mihitsy ako za tsy voantso za koa efa tamin'ny efa misotro ronono a zao manofana sotrany manampy any MBS ohatr'izao a anisan'ny mpanofana mpanao gazety keo a fa ny zavatra mahagaga ary mety ametrahana fantaniny hoe sao de tsisy ambara kosa re na raha atao communiqué de presse dia ny mpanao gazety anie ka tsy attaché de presse ka hoe fitaratra ho anao na carte postale ho anao ka zay omeny ny attaché de presse de mipetraka eo le mpanao gazety de ino no avoaka ny mpanao gazety tompoko de manana ny fantanina tia ny apetraka momba ny raharaha-pirenena momba ny fitsidianao tany ivelany fa tsy afaka mianona fotsiny hoe ty misy fanambarana avy amin'ny inty izy avy any amin'ny présidence na avy any amin'ny primature na ny attaché de presse tompoko manao an'izany fa tsy ny mpanao gazety ao anatin'ny orinasany mahazava tsara zay fa raha nyfanontaniana tokony apetraka amin'ny président république am'izao zao président Andry Nirina Rajoelina mba manontany namana mpanao gazety hoe inona ny tena mahaliana anareo raha hoe anontaniana amin'ny président république be dehibe tena be dehibe satria tsy ampy mpanao gazety le communiqué de presse alefa ny attaché de presse any amin'ny président tsy ampy koa le famoahana vaovao zay indrindra mailaka ny eo amin'ny fiadidinan'ny république manome ny hoe zao indray ny programme de tournée ny filoham-pirenena apetraka eo daoly am'izao arianany na am'izao ora am'izao fa le tameriny ho an'ny vahoaka tsy misy le tameriny ho an'ny mpanao gazety ho taterany mpanao gazety indray rehefa avy eo amin'ny malagasy ray manontolo tsy misy zay zavatra zay fa zany zao fanontaniana anisany manitikitika ho an'ny mpanao gazety zany ary amin'ity androny telome ty dia miteny aho hoe inona moa no tena fahadisony ny MBS ny fahadison'ireo gazety hafa samy hafa ny fahadisony la gazette de la grande île ohatra ka nyrofina daholo ny entana rehetra atao anatiny nefa ny votoatin'ny anenjehana azy tsisy idirana gazety de mba manontany tena nahoana moa zany le MBS no mbola tazomina foana na fanahinina resena tsy andeha any anatina bouquet satellitaire zany zavatra rehetra zany everiko fa fanohintohinana ny fahalalahana amin'ny asa fanaova gazety zany rehetra izany ary misy aza takany Real TV ohatra sy ny radiony tonga de lavina fotsiny zao ny fidirany any anatin'ny hoe raha mangataka izy mba atao bouquet ao anatina bouquet satellitaire de lavina fotsiny zao ankitsy rano tsy misy hoe inona ny antony na inona ny tsy antony tsika efa ataonay MBS de mipetahana eto zany dia manao antso ho an'ny primature sy ny ministera ny kolotsaina sy ny fifandraisana androny telome re tompoko avereno bouquet satellite any MBS foany am'izay le fanenjehana zay natao nyainga atao amin'ny DLC direction ny ina tsara moa natonga n'izy iny re tsy tadidiny tany amin'ny hoe lazaina hoe naninona moa hoe manakorontana inona zany hoe ohatrohatran'izay satria tao aoriana ny tamin'ny février 2021 io no natao tao aoriany ny fandarana miara-manonja mbola nitambarana tamin'ny AZ
radio zany dia tato no natao dia zay zany no natonga ny direction de législation sy ny contentieux na ny DLC eny amin'ny primature nanome baiko ordonnance mihitsy dia gaga ihany koa aloha hoe maninona moa tsy ny ministère ny serasera sy ny fifandraisana ny namoaka ny lisy fa tena tonga dia ary ambonana be ary amin'ny primature ary zany angamba heveriko fa fanohitohinana daholo ilay fahalalahana amin'ny teny zany rehetra izany asa aloha raha inona ny tena hoe fanakorontanana zay nataony ny MPS tao anatin'izany miara-manonjy io setry ny demokrasia ny lalovo natao anatin'io asa zay ve ny tena ratsy be sa lay fomba fitenin'lay filoha-lefitry ny anteny mera-pirenena tany Antsiranana tany amin'ny hoe tany amin'ny faritry Sava hoe ndanonareo avy any atsimo mijanona any aminareo any iza ny tena mandranitra iza ny tena atahorana reny zao tao jerena fotsiny nefa ka mpanohana n'le fitondrana dia ohatrany hoe tsy de maninona zany dia zay ve ny atao hoe liberté d'expression koa zany hoe tsy voafetra ary tsy voatsinjo mialoha ny mety ho fiantraika azy zay fa raha ohatra moa zany ny avy any atsimo koa no miteny hoe nareo zay avy aty avy any avaratra ka aty aminay atsimo ty ndana koa nareo mody ngamba mety ho sarotsarotra ihany ny fipetraka ny toedra raha fa rehefa omenao ny fahalalahana ainay mpanao gazety no mifehan'io tsy ampiteraka na inona inona fa ho fanohitra ny fampiroboroboana ny adepitra demokratika isiny ny tena fampandrosoana zay le hoe adihevitra demokratika zay ny tena zava-dehibe ao anatin'le hoe raha-pirenena fa rehefa ratsy zany le hoe fahalalahany mpanao gazety dia misy ifandraisany koa iny amin'ny fahantrano ny firenena raha ny fanazavany Rufin Kotomato sosialy toe-karena fahantrano malagasy am'izao zany de misy famatorany amin'io misy tena misy mihitsy tsika le firenena manitra velona fa dimy avany amin'ny disika ary zay ny hoe tena tsara fipetraka mihitsy ny hoe ny liberté d'expression no ivon'ny zavatra rehetra zany hoe raha misy approche holistique zany dia tafiditra ao daholo ny zavatra rehetrarehetra dia liberté d'expression zany hoe ny fahalalahana amin'ny teny no ivon'izay zavatra rehetra zay ko terenao tsy hiteny ny olona terenao tsy ahalala zay vaovao ny olona noho ny fanohitohinana sy ny fanakatsakanana sy ny épée de Damoclès samihafa sy ny endrika censure na mivantana io na ankolaka zany rehetra zany ake dia tsy manome ininona ho an'le vahoaka fa tapenanao zany ny masony ohatran'ireny hoe sovaly misy œillère reny de tsy mahita ny à gauche à droite fa ngamy vahoaka sovaly tianao sanatiavana zany ny hoe tianao any am'izay andiananao fotsiny no tianao ironany ny firayan-keviny ka zay teneniny zokobe namana Rufin Kotomary zay tompoko dia amarininy taremarika mivoaka vo afaka ngam'izay vo adiny 4 teo tamin'ity telo miroapolo sy 4 arivo ty zany hoe zay firenena tsara fari-piainana ny vahoaka ao aminy de manana anjakan'ny liberté d'expression sy ny liberté de la presse ny fahalalahana zany liberté d'opinion ihany ko inona ny fanamariana an'izay ireo firenena io izy io ireo firenena izay any amin'ny voalohany mihitsy any amin'ny 10 voalohany 5 voalohany amin'ny hoe fanajana ny fanaovana zava-dehibe ny fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety de manana fari-piainana ambony ny vahoaka ao aminy iza ny voalohany eto ambonin'ny tany am'izay fahalalahany asa fanaovan-gazety zay ary manana fari-piainana tsara ny vahoaka ao aminy Norvezy ny voalohany tompoko de ny faharoa Irlandy fahatelo Danemark faefatra Suède fahadimy Finlande reo 5 premier firenena nordika daholo reo ary firenena izay tena manaja mihitsy an'izany hoe fahalalahana izany ny fampanjakana ny demokrasia sy ny sisa ny akamarony ihany koa de firenena protestante raha eo amin'ny resaka finoana zany zany ny zava-misy de tsy maintsy tenenitsika de Madagasikara izaho aiza any amin'ny larana fa 1 amby 100
raika am'zato misy am' Madagasikara, io Madagasikara 56,66 point dia any amin'ny larana fa 2 misy firenena afrikanina voalohany amin'ny fanajana ny fahalalan'ny fanaovan-gazety dia Namibia zany, ary ny any amigisitra any amin'ny larana fa 20 am'zato dia Kore avaratra. Ohatra amin'ny marionetiny azy ny mpanao gazety sy ny vahoaka. Ahoana ny fahitany Rufin Rakotomaro an'io io laharany Madagasikara io any mbola anirina ny zato mbola enjana be zany. Niemotrako. Niemotra ny atsika efa nefa ny filoham-pirenena nahazo lauréat trophée. Sahoana zany fa ahoana daholo zany. Azo lazaina hoe miemotra ny fahalalana. Marina hoe mety tsisy ifandraisany eto amitsika misy ifandraisany. Hoe filoham-pirenena malagasy nahazo lauréat. Tsy iny aloha tsisy ifandraisana iny misy masotsivana apetraky ny mpikarakara ny fifaninanana de ry zareo mahita fa hoe na feno na niotra na tena lasa lavitra be zany ny filoham-pirenentsika matona andrombaka iny Grand Prix teo iny. Iny zavatra hafa iny zany. Ny asa mpanao gazety ny fahalalahana amin'ny teny mihitsy zany eto io tsy azo andengalengana. Io tsisy lainga io. Ary raha tsy diso i Norvège tohatra ny efa nandao an'i Madagasikara fa namindra ny inty izy ny Masovo ny any Kapa. Inona ny dikan'izany? Zay aloha zavatra anankiray zay fa ry Norvège ireo pays nordika reo ne ka sarotony reo amin'ny liberté d'expression indrindra ny resaka kolokoloka de tena farany halan'ireo. Ary raha natadidy Rina Rabe Mananjara norvégianina ngeny nametraka an'io système na Bianco sy ny an'io teto amitsika tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana. Sa nisan'ny tao dia eritrereto am'izany mbola tsy Bianco ny anarany tamin'izay. Eny mbola tsy Bianco izy tamin'izany. Dia zany rehetra zany zany Baclalara Manandray be ministra ny fitsarana tamin'izany. Satria tsy tiany zany maizimaizina zany. Ary betsaka koa be dia be ny namako sinoa zay mandraraha eto Madagasikara fa tena anisan'ny menimenina rehefa anao taratasy fa dia tena ny sinoa dia tena sahirana tsy avezivezy fa dia takina mazava mihitsy mametra aloha miainga dia mametra zany zany le endrika kolikoly dia anisan'ny mampiembotra Madagasikara koa zay eo amin'ny antsoina hoe intégrité amin'ny fitantanana ny firenena. Fa alohantsika hijanona ato anatin'le fahalalahana amin'ny teny fa io zany zava-dehibe io aoko fantatra fa zava-dehibe io. Ary na ny ministra kehitriny ara zay arabaiko manokana ihany koa amin'izao fotoan'izao dia anisan'ny mba niady an'io, niady mafy an'io. Ary ny radio maromaro ny télévision maromaro dia nandefa impiry zay ny feo niady an'io io zo fototra amin'ny teny zo fototra zay midina an-dalambe maneho ny heviny na ny tsy fafaliany na ny fifaliany amin'ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena dia ohatrany hoe aiza zany izy zany am'izao, aiza izy am'izao satria ny MBS dia tsy tokony akory, tsy mitombona akory. Ny MBS anie orinasa tsy miankina ny bouquet satellitaire, ny orinasa mitantana an'le bouquet satellitaire nge orinasa tsy miankina, raharaha samy tsy miankina indrindra mantsy. Ka inona no idiran'ny fanjakana ao anatin'izy amin'izay mesure répressive zany amiko zay tena misy fiatraikany ho an'ny vahoaka zay mitady le vaovao ary ny orinasa koa dia sahirana koa ao anatiny satria ny MBS fotsiny dia mandrakotra faritra 340 amin'izao fotoan'izao dia mba aiza zany ny tsy afaka mijery zay zavatra mivantana ho alefa aveto amin'ny fohy be dia noho izay tsy ao anatina bouquet satellitaire zay tsika dia mba hoe eritrereto amin'izany ny fatiantoka ara-baovao tsy manan-karena vaovao mihitsy zany ny olona tsy mahazo
izay vokatry ny fahalalahana amin'ny teny zay. Io zany zao raha hoe vaio resaka hoe fanakejana ny MBS io ity larana raiky amby zato misy am Madagasikara ity mety miakatra io miovy io miovy io satria tonga de mandeha ratany zany io fa nivany ny MBS fa hatramin'izao zany le MBS de mbola kejaina foana tsy avela mandeha amin'ny bouquet satellite de nidikan'izay ihany koa misy olona vao afaka zany misy olona vao afaka tsy aheno araka ny teneny ny Rufin Rakotomaro to fa ity ny fanontaniana anankiray zokobe Rufin Rakotomaro mialoha ny idiran'ny mpisehatra manaraka isika mpanao gazety rehefa atao hoe tsy manana andraikitra eo anivon'ny fitondrana fa aty ivelan'ny fitondrana amin'ny ankapobeny zany de mahay miresaka mahay miteny mahay mitsikera na izaho miteny raha ao anatiny satria ny tenako mpanao gazety fa rehefa omena andraikitra eo amin'ny fitondrana amin'izay le zavatra nitsikeraina tamin'ny fotoan'androny de tambola tsy teo anivon'ny fitondrana vao maika apira noho nylay fitakiana izay anatao rehefa mahazo toerana rehefa mahazo andraikitra ery sy fitantanana firenena zany de ozy ny olona hoe tsy nareo mpanao gazety rehefa mahazo micro rehefa mahazo stylo de mahay tsara nareo fa rehefa omena andraikitra nareo inona ary ty fantatry Rufin Rakotomaro ny tiako tenenina ahoana ny momba azoko tsara mihitsy fa tsika ihany koa zany miankina mila miaiky hoe mizahatra tsy mety ataotsika mpanao gazety tsy mety hoe ianao hoe manana nylay antsoina hoe intégrité tena mpanao gazety intègre be ianao sa mpanao gazety atopatopa ny rivotra ohatry ny tendrokazo ka zay lalan'ny rivotra na ny direction le rivotra de any ianao rehefa tsy any ianao de contre niny rivotra iny zany nefa tsy zay mihitsy ny de tena zay le izy hoe rehefa nilokaloka ianao hoe ho ataotsika ohatran'izao ity tontolo be ny asa fanaovan-gazety ty de mba tanterao tanterao le izy tsy misy afatsy zay koa no andrasa mpanao gazety aminao mba asa masina sy fanompona ny asatsika mpanao gazety fa tsy rehefa mahazo fitondrana de hafa fomba fijery rehefa tsy eo amin'ny fitondrana de miova arak'izay ihany koa le izy indraindray raha lasa ohatrany hoe any amin'ny fanoherana botolo indray no hipetrahanao rehefa aveo fa mila an'izay intégrité zay ny asa fanaova gazety eny ary amaraparana antsika azy mpanao gazety sy ny fiatriana amin'ny fiainana Rufin Rakotomaro resaka felaka exploiten'ny olona ho mpanao gazety fa mahanitra exploiten'ny mpanao politika na mpanao politika manohatra na hoe mpanao politika eo anivon'ny fitondrany zay mahay mipasoka ihany no zao hoe sinsisy tambatambazana an'izao zavatra rehetrarehetra zao tsika ihany koa tanymanitra mpanao gazety ihany koa tadio tsara ny akamoron fa ao anatin'le 9 isanjatony mahantra tenena amin'ny banque mondiale aizy tsika amin'izany nefa le andraikitsika ato ngeza be mavesatra be le fahatrana mikiky tambazany sasany felaka de iny fa lasa de zay any amin'ny faritra tsika tamin'ny mbola tao amin'ny ianao président ny ordre ny tenako tao anatin'ny bureau ny ordre any amin'ny faritra tompoko dia misy tompona andraiky mpanjakana mibaiko mpanao gazety ary mampalaila mpanao gazety any amin'ny faritra any misy an'izany hoe asa aben'ny tanàna hatrany amin'ny chef fokotany mijery manao correction ny papier amin'ny mpanao gazety ahoana zany mizara roa le fantanina le fanamaria ny rina teo ny voalohany aloha dia mbola mipetraka foana le resaka hoe fantrana izao tontolo zao ny be de be koa ny firenena mahantra fa indrindra ny continente afrikana dia ankavitsiana no hoe firenena am'ireo 450 zay mpikambana ao anatiny ny vondrona afrikanireo no hoe tafahoatra ny fetran'le fantrana fansisan'izay ary isika eto Madagasikara dia anisan'ny filazan'ny France 24 azy hoe un des pays les plus pauvres du monde za tsy haiko na fahadimy io na fahafiry na fahafiry firenena efatra mbaresitsika firenena efatra zany mbaresitsika eto ambonin'ny tany
dia zay fahantrahan'zay a miatraika koa fiantraikany. ao anatin'ny farim-piainany Mpanao gazety. asa fanaova gazety na ny mpanao gazety a ny mena miraviravy de ararotin'ny tsy sasany zay. maintsy ararotin'ny sasany saingy tokony ho fantatra amin'ny mpanao gazety Tsy tokony hivarotra amin'ny fanahiny izy. fa tsy tokony hivarotra amin'ny fanahiny izy tsy tokony Goavana be zay a. tsy tokony hivarotra amin'ny fanahiny izy zay le intégrité dia ary tsy tokony anaiky atao caisse de résonance na fitaovana na fantsona idedadedahany zay manome vola azy a ny fitaovan-tserasera iasan'lay mpanao gazety a fa ekeko misy ny felaka misy ny felaka eto amintsika na amin'ny endrika manao ahoana na amin'ny endrika manao ahoana tsy hoe ny vola ihany ange ny felaka Zay indrindra raha loatra. hoe andao ianao aloha entiko kely any anosy be hitsangatsangana mandritra ny herinandro a felaka koa ne zany rehetra Fielaka avoleta be zany. zany tena misy io Misy, misy io a ary vai maharary io vai akandrony io sady maharary a no mahamenatra fa zay aloha ny zava-misy a raha ohatra Tsy maintsy edina daholo zany. mahay miady a ny fianakaviam-ben'ny mpanao gazety amin'ny patron zany ohatsika sehatra ivelan'ny fanjakana amin'ny patron de misy a les conventions collectives dia any ianao no miady ny fahatsarany ny farim-piainanao a ho an'ny fanjakana dia tokony hiady ihany ko ireo mpanao gazety mpanjakana ireo satria misy koa ne ny kely karama koa raha eo amin'ny Tena misy, lafiny tena misy. mpiasa-mpanjakana tena be de be ary raha ny tontolon'ny mpanao gazety a efa ny atsasany mahery no mpiasa-mpanjakana daholo ny fianakaviam-beny ny mpanao gazety na atsasany latsaka kely sisa satria mitombo miova ihany koa moa lay fianakaviam-bentsika miatanora koa en plus n'zay a dia be de be no ny sasany ara tsy io le SME io na inona moa salaire minimum d'embauche akory no raisiny a fa Mbola no ambany, le fahantrana dia sahirana. ekena foana le izy a fa io moa ao anatiny ianao a manatevina sy miady a ny ho tombontsoanao Farany zoky be namana Rufin Rakotomaro amity resaka hoe fahalalany azavanaova gazety raha ny eto Madagasikara ny resantsika ahoana ny fahitanao ny resaka école de journalisme ny famolavolana n'ireo zandry sy ny tanora teoriana hiditra amin'io a sehatra io zao mantsy misy ny olona tena tsy mahalala zay lohany sy vodiny amin'ny resaka asa fanaova gazety fa ohatra hoe mahay miresaka any amin'ny atoko politika any mahay zao de milaza hoe mpanao gazety lasa voavetaveta ny asa mpanaova gazety eto Madagasikara amin'ny taonany fifidianana andrikitsika zao de milaza anazy mpanao gazety daholo ty mpanao gazety zay olona rehetrarehetra ty maro hoe anjaran'ny ordre zany aloha ny tena hoe mifehy an'zany a fa amin'ny mahazoky anao zany a mba antaniny zay faharoa misy tenen'ny olo hoe nareo mpanao gazety ara samy fianakaviam-be mpanao gazety eo miady misy clan zao fomba fijeriny olo zany a ahoana mba fijerinao an'zany mba hoe ibanjina antsika no avy ka hoe mba isiny ny asa fanaova-gazety tena mendrika ho an'ny malagasy satria ny vahoaka malagasy amin'ny patron antsika ny zavatra tsapako aloha eto amintsika zany zao dia miamaro a ny ivotoerana na ny université zay a manisy taranja momba ny asa fanaova gazety communication moa ny ilazany azy en général be de be ny karazany ao fa ny zavatra tokony horesana de hoe tsy zay rehetra mahay manoratra na mahay miteny na tsara tare akory dia mpanao gazety tsy zay mihitsy ny asa fanaova gazety dia ianarana zay mba tonga an'ireo institut sy université be de be reo na université mpanjakana zany na université privé zay no izy satria misy éthique io misy déontologie io misy abidiany asa fanaova-gazety io ary zany rehetrarehetra zany a tsy hoe rehefa mahay manoratra izao dia mpanao gazety aka tsy zay mihitsy ny le izy ary zay
sarotiny atsika tokony asarotiny atsika mpanao gazety hoe asa masiny io fa zavetavetaina satria fanompom-bahoaka no atao ny io no ataony mpanao gazety hoe sacerdoce travail de sacerdoce fanompoana zay no asa fanaova gazety ka tsy zay rehetrarehetra amseho azo ho mahay miteny sy mahay mikabary sy ny mahay manoratra sy zay rehetrarehetra zao de ilaza ho mpanao gazety daholo tsia tompoko tsia ary zay no mahasarotiny ny olavitra ny mpanao gazety hoe aza hidikidirany tsy nianatra n'lay izy ny asanay satria isika mpanao gazety io tsy afaka mipetraka eo amin'ny asan'olona hafa ka so de tsika koa malemy de araroton'ny olona koa na tsika mety malemy noho ny fisin'ny ankolafo samy hafa angambany araky ny teneninao teo hoe nareo mpanao gazety ane miady mpanao gazety tsy miady atrano zany fa ny hevitra no tsy mitovy de samy miziriziry amin'ny heviny de ohatrany hoe miady saingy mety ilazan'ny olona an'izay any anatin'lay fantsona any no ampisehotsika izay lay tsy fitobikevitra sy fizirizirina amin'ny heviny samy azy izay dia rehefa hitan'ny olona eo ambonin'lay any anatin'le fantsona le izy na eo amin'ny hainy vakijery dia mazava loatra fa tsy maintsy eritreretiny hoe nareo raha miady atrano farany tena farany ty fanamarena momban'ny Zokobe Rufin Rakotomaro manokana mijery arsiva tany Rufin Rakotomaro dia nahita fa ela fasy afasy nataony président Ratsiraka sy président Zafy Albera mbola kelikely tam'izany de enao sy Gilbert Rarzatovo angamba izay no mpanao gazety nitarika an'io débat contradictoire fasy afasy fifanatrehan'ny amiral Didier Ratsiraka sy ny professeur Zafy Albera samy candidat izy ireo tam'izay inona ny tsiaro tadidiny Rufin Rakotomaro tam'izay ary inona ny mba hoe zavatra ampitainao amin'izandry aty aoriana satria eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety tompoko indrindrindra amin'ny enao manjery tahaka antony anisan'ny sarotra ny mitarika débat tahaka an'ireny eo amina hoe candidat filoham-pirenena ireny ndao ary amaranantsika azy tadidiko tsara iny fa fiodinana faharoa ny fifidianana président république ary ny sehatra ny lalaovana tam'izany dia atao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tetsy anosy zany i tompokolay Gilbert Rarzatovo no piaro ny tombontsoan'ny président tompokolay Didier Ratsiraka za kosa no piaro ny tombontsoan'ny ankilany dia ny professeur Zafy Albert tsy maintsy zay manko no atao zany hoe tsy izy mianaka rery no miady hevitra fa Zafy Gilbert koa tsy maintsy miady hevitra ao anatin'le izy fa ny débat na ny ady hevitra mifanohitra mila fanomanana sy fandalinana fa tsy vita ny eo fotsiny hoe ay ranona sy ranona sy vita koa miomana amin'ny fiatrehana zay débat zay fa tsy misy débat azo improvisena zany eto fa tsy maintsy miomana ianao feno tsara ny documentanao zay ianao vao masa miatrika zany débat zany hafa ny interview ny interview raha mbola misy fiomanana ihany koa fa ny débat zany tsy maintsy fantatra ao daholo inona le ohatra hoe ny petite phrase ny Ratsiraka inona ny petite phrase mampiavaka ny Zafy Albert inona ny background ny Zafy Albert inona ny background ny Didier Ratsiraka tam'izany satria Zafy Albert mbola vao hiakatra Didier Ratsiraka efa mandafirany teo zany rehetra zany tokony tsy maintsy ho fantatrao sy ao andohanao rehefa hitarika débat de rehefa avy eo ny mpimaso eo amin'ny saminy mpanao gazety hoe anjaranao indray zao indray kanefa na izany zany ny fifanatrehana eo amin'ny samy mpanao gazety za sy Gilbert Rarzatovo zany tompokolay paix à son âme dia
mifandray aloha mikondo hoe ahoana no atao inona avy a ny FDB tokony asongadina ao anatin'ity débat ity anaovan'inona iéclairer ny opinion publique ka hisafidianana ny ray amin'izy ireo a ho filoham-pireneny ao anatin'izay zavatra zay. Eny ary iny moa zany desira kely iny tamin'ity fa dia isaorantsika fahatsiarovana iny ya sady fahatsiarovana ny zokobe Gilbert Razatovy am'izao 3 mai zao isaorantsika BDB isaorantsika Bevata ny zokobe Rufin Rakotomaro ny tondra ny zay fanazavana zay nalalantsika zavatra maro ary eo ny lazantsika hoe ny zokizoky ihany manana expérience ihany ary tia zafanaovany gazety tia tsy resaka kitsapatsapy tika hoe ndao andramane ohatra ny eritreretin'ny sasany hoe zany fitondrana firenena zany na andrakandrany zany tsy izay mihitsy fa tena zava-dehibe izay hoe asa tontolon'ny fanaovany gazety izay mbola mila ezaka be zany Madagasikara. Eny ary ka miditra ny mpisehatra manaraka efa tonga moa namana fanira zava-manatany mbola miomakomanao izy miandry ny député fetra zany Andriamato Moutarsson Alleluia zay efa mpisehatra eto amintsika izy isaky ny alarby tahaka an'izao dia miaraba n'Andriamato Moutarsson Alleluia zany tonga indray eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada maromaro ny zavatra anseo Andriamato Moutarsson fifidianana andron'ny mpanao gazety sy ny sisa lisy-pifidianana mbola eo ihany io mbola raha manga tsy maintsy atrehana miarabanao aloha dia omenanao avy hatrany ny sehatra ndao ary zatsisy miarabany rina miaraban'ireo mpikirakira ny zavatra rehetra ny milina rehetra any ambadika mpanao tsy lazaina any na ny amin'ny MBS na ny Radio Mada miaraban'ireo olona ny ampitan-dranomasina rehetra ny eto Madagasikara ny any avaratra any ny any Ambilibe ny any Ambanja ny any amin'ny faritra andrefana any miarabany rehetra misaotra an'Andriamanitra tsika nahazo izao andro anio izao tenen'ny rina teo hoe maro ny vaovao maro ny zavatra tena maro tokoa ny vaovao maro ary ny singaniko manokana aloha amin'le vaovao rina dia nahitako hoe filafaneken'ny fanjakana hoe ritra ny kitapom-bolam-panjakana tsy fantatro na hitany riny ny fanambarana iny na tsy hita fa efa ela efa tamin'ny herintaona ny olona ny teny hoe tsisy volantsony io fanjakana io dia tsy nanaiky tsy ny teny mody miala olana miala sarona fa zao to tsy mahaloha vola mpampianatra tsy mahaloha vola efa mazava tsy nanaiky izy ange tsy zao izy manambara mihitsy hoe ritra ny kitapom-bolam-panjakana mahatonga amin'ny tenen'izay zay ny cadre global zay zany mife toedra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny fa anova zavatra be dehibe zay anova zavatra be dehibe zay raha tsy resaka fotsiny raha tsy ohatra hoe ho tafiditra amin'izany hatrany amin'ny hoe liberté de presse mantsy satria zao de rehefa nanao an'le fanekena le hoe ritra ny kitapom-bolam-panjakana de nitoy an'le filazana moa no nataony fa tsy hoe fanambarany miandro ny volany amin'ny banque mondiale tadidiny rina angamy zany zay le fanambarana filazana nandeha fa zao tena marina tokoa le lazain'le mpitondra fanjakana hoe miandro ny volany banque mondiale hoe mba 100 millions de dollars ohatra banque mondiale ko mantsy mandefa kely izy de fa zao aloha riny misy zavatra angatahan'ny banque mondiale ataony reto olona reto de tambazana an'io reto vao manao ranomarina tokony ataon'le izy amin'izy mpitondra fanjakana fotsiny fa tsy nanao reo fa mikabary any Washington izy kabary any Europe izy de ho ataonay zao fa tsy nanao izy ny tenin'ny ministre ny finance ataonay ny état de droit ataonay ny bonne gouvernance ataonay ny ady amin'ny kolikoly tsy nanao izy hatram'izao tendreny ny DG ny aray tendreny ny DG ny samyfinina de to vao mipelipelika kely tapabolana angambo zay le aray hoe fa le 1800 milliards ariary tsy hita hatram'izao ny fikitiana azy zay tiako renena aminareo hoe manova zavatra be ho an'ireo fitondrany reo le
fangataham-bola amin'ny banque mondiale satria tereniny banque mondiale izy ireo. Inona ny zavatra mitranga? Zavatra mitranga mantsy raha ny eno zao a de ny démonopolisation ny secteur ny télécom satria saika ny orinasa anankiray a no mifehy an'le fibre optique de ny orinasa anankiray mividy aminy a sy ny etsetra. Anjara ny fanjakana no manao autoroute de l'information, zay ny fomba fiteny an'le izy mantsy. Base ny fibre optique mihitsy a, fanjakana ny toko mametraka an'iny. Na sorty mivoaka avy any de Gaulle Thomas na Tuliara, anjara ny fanjakana zany. De ny compagnie no connecte amin'iny a de mampiasa an'le izy. Fa ny fanjakana tsy nanao an'izay de ny compagnie anankiroa a nanao an'le izy de ny anankiray lasa monopole, en situation de monopole zany a les sociétés anankiray. De ny zavatra ataon'ny banque mondiale nge de zao hoe mahazo an'io 100 millions de dollars io nareo fa apetrao mihitsy ny lalàna hoe démonopoliser io. Ka rehefa tonga am'izay démonopolisation zay mantsy miresaka liberté de presse i Rufin Sirina teo démonopolisena koa ity accaparement ny famihinan'ny fanjakana malagasy, fifehezany ty vaovao ty fa tokony ho liberalisena. Tena marina angerina matsapazay mihitsy zao tontomota hoe tena fehezana feheziny ka de asorony ao anaty boky ny MBS zay zavatra tsy titiny te hiditra tsy avelany ay ny Real TV te hiditra tsy avelany ka zay mihitsy ny MBS tao anatiny nalany zay ka zao eto de zao mba mi-interpelle inona moa le tiana ho tenenina am'le hoe mi-interpelle mba misintona ny fisainany olona ao amin'ny banque mondiale hoe rehefa démonopoliser an'le télécom ianao ampiarao am'izay koa le filazam-baovao tsy ny any amin'ny hoe censure sy ny etsetra etsetra fa sokafo mihitsy. Tena marina nge nanomboka tamin'ny Flora Valmanana tamin'ny 2002 nge tena nandeha ny libéralisation fantatrao hoe tamin'ny Ratsiraka nge de zao anao révolution tsika de zao de niditra ao anaty tanely tsika kay tsy mivoaka tao zay parenthèse iny. Fa tena rehefa nanao ny libéralisation tsika de mifanaraka am'izay le hoe misokatra ho an'ny rehetra. Tsy ny toe-karena ihany ny libérena hoe libéralisation fa aty amin'ny sehatra hafa télécom ny fanaovan-gazety miara-miakatra any amin'ny bouquet satellitaire ohatra ny olona mifidy ny olona nge no avela zay nge le libéralisation mifidy ny olona fa tsy ianao no ataonao hoe atondrinao lalatokana ny olona tsy mandeha ary zay le tsy mampandroso zay raha vao manao an'izay mihitsy io zany zao vao pirofo tsika nge mbola ho resahantsika amin'ny manaraka angamba hoe nanomboka tamin'ny taona firmo ny tsy nandroso ty Madagasikara ty fa resaka amin'ny BDB ireo pombapomban-drakoto miresaka fa tsy nandroso mihitsy tsika hatramin'izay. Ka zao no tiako tenenina zavatra mitranga manaiky amin'ny vola amin'ny banque mondiale fa démonopolisena ny télécom manaiky amin'ny vola banque mondiale fa manaiky izy hoe révision code minier fa raha ny tian'ny banque mondiale nge le code minier teo aloha no tena heveriny fefa mety corrigena kely angamby iny de zay koa izy no amoaka vola lasa zany nge le lasa ohatran'ny alakarta nge le fanampiana satria zao tsy manana programme ara-toe-karena ho atao lasa conditionné daholo ny zavatrarehetra zay tsy manana programme ho atao ty fitondram-panjakany ty de lasa alakarta le fanampian'ny banque mondiale hoe démonopoliser ny télécom de manome zay sokafo ny secteur minier de manome zay lasa zany fa ny fanjakana nge tsy nieritreritra n'zany io mpitondra fanjakana io tena tontolo de zao miverina am'izay tsika zay le environnement global ny firenena malagasy am'izao tena kitoto be de inona ny zavatra mitranga na eno za moa tany ambily be tany avaratra tany sy ny etsetra maheno an'le hoe any lalana aloha tsy lazaina tsony rina fa ozy ny zavatra hoe de efa nyteny taminay ny tompon'andraikitra tao amin'ny ministère fa zao ho traitena hono ny point noir. Inona ny dikan'le hoe traitena ny point noir lalana nakano mantsy zany lasa ohatrany misy tatatra ngeda be zay omby tomobile ray
de ray metatra io route nationale io route national ray metatra ny alalin'io tatatra io de rehefa misy miditra ao de miandro ny avatia miditra zany avy any avaratra de miandro ny avaty atsimo de inversement de inona ny zavatra antena de ntenony zany reto tompona andraikitra ministera hoe tsy my point noir rehetra nge no ataonay fa le point noir tena grave de inona no ataony kikisany am'le ripera le vy be anaky telo ao arinan'le an'zay kikisana le arabe de nivelena de compactena fa rehefa avy ny orana de de miverina ihany verina ihany le izy de ohatra zay ty fanamboaran-dalana mitranga manomboka eo be fotaka maro mandeha ankaramy be ambanja de iny avaratra ambanja makany ambily be iny zay le izy zany hoe tsy fanamboaran-dalana araky ny tokony ho izy no atao fa zay fa mahagaga ngety zao fa inona ny tsy nanaovany an'izay mba hafluide le circulation nanomboka tamy 2021 fa navela ho tatatra be ohatran'io zay zany nahagaga fotsiny fa miverina eto am'le resaka fifidianana arina somary azaka zana ihany mantsy le fotoana na eno an'le hoe misy arivo mahery fokotany fictif tsy misy akory tsy fatapeviana de mba miteny za aloha za rina nge zao raha ireto seni reto nge za manokana ahoana ndragnaty tsy afatarina hoe zao nisan'ny fokotany eto Madagasikara ministèran'ny intérieur sy ny seni no zany ve de tsy fantatra ray ianina petsapetsa am'izay zavatra zay fa ny zavatra tiako atao fotsiny amy seni sy ny ministèran'ny intérieur za mantsy telefonen'ny olona vany andafy ianao de inona mba fipetra takinareo amana zany olana zany toy za hoe andraso afa ho ambaranay zany fa tsy aza manany am'zany nareo ka eto de miteny am'zany resaka fokotany fictif fokotany tsy misy fa fokotany angatra de zao aoka ho avoaka avokoa ny coordonné UTM coordonné UTM hoe longitude latitude zao degré an'le brao pokotany mba afatarana hoe tena misy io fokotany io rehefa mipetraka eo le coordonné affiché hitan'ny olona rehetra mahitan'iny tranon'ny olona misy loatrano hoe ato ianina de zao ty loatrano fa raha mbola loatrano rina sahany reo mamorona loatrano tsy misy raha reo aloha reo zatran'zany zao nge rina le olana am'lizany tena marina re olona de zao fantatra reo inona moa no ataona eto amin'ny radio miaramanonjy eto amy miaramanonjy eto fandarana miaramanonjy de zao mametraka hoe zao ny olana re olona apetrakay manao mametraka tsara an'le olana eto anatrenareo zay hoe zao ny olana mitranga de ny antso monareo ka parametre be de be zany angeny mety famafona an'le olona ao anaty liste tsony taremarika roa anatin'le numéro karapanondro de fa maty iny tsony ny fanampina anarana faharody tsony ny anarana andrena solo de lazay ny randrena arso de fa maty mariny zany de ahoana no ataonareo enao ange zao aloha rehefa manao zavatra ohatr' zao anao de mihevitra ianao fa mba manana marina ihany reo olona reo seni reo fa tsy mihevitra ianao hoe de tena olona tsy ilana azy reo hoe mpamorony reo hoe mpantainy tsy mieritreritra zany ianao fa mba mieritreritra ianao hoe rehefa tenenina mariny reo de manitsy zavatra nitranga nefa inona nitranga ny seni mihitsy mitondra lisitra anarana olona ho ampidirina ao am'le an'ny fokotany tsy fantatra zay olona va izy reo amy toerana maro samihafa rehefa olona fantany hoe timma de tsy ataony ao anatin'le lisitra de fantatra reo hoe azo novaina amy fomba marodisona amy fomba maro samihafa le anarana dikan'zany tena sarotra ny azahoana hoe lisitra tena marina de apetraky tsika hoe tompona andraikitra am'izay ny ministre ny intérieur sy ny président seni rehefa misy tsy fehetezana io zavatra io izy ny voalohany ary le tany ambanjake le hitany ny an'ny timma nge sonihan'ny président seni mihitsy le lisitra le hoe reto ampidiro anatin'ny anareo zany nge miprofo olona tsy za manokana tsy za fa miteny hoe tsy azo itokisan'ireo seni reo fa noho ny antony maro samihafa moa sarotra ho an'ny antoko samihafa
ny tenen'zany an'le rangah zao ny olona afaka epanga an'le rangah hoe ino io ataonao io satria manamarina ny momba azy izy nahita pirofo ny olona misy pirofo misy pirofo pirofo ray sy roa fa bobaka be be le de mbola eo koa le hoe fokotany tsy miexiste Ah. tsy manome coordonné amiagny coordonné UTM an'ireo fokotany reo zay a bazika zay tsy adikevitra zay rehefa apetraka reo de raha pitso reo de efa voavérifen'ny olona hoe reto hita ondray hoe iza le tsy misy iza le zao Antananarivo zao roa amby 100 moa zay fokotany ka eto tsy afaka eto izy nanao an'izany tsy anao an'izany eto izy e fa ny kodaoda zay zany ka zay ny tiako tuliara mantsy le voateny tamin'iny tenena tuliara mbola voatuliara de ambajaka teny hoe so de efa matahotra koa sasany ka so zao de tonzalahy zany any amin'ny faritra samy hafa mihitsy a so de misy zay lasa Zany miay hoe aly le olona farany oray alina ny fokotany raha ohatra zany raha hoe eo amin'ny faritra tuliara fotsiny efa arivo de lasa be de be de efa manahirana ka tena anahirany ty anyty fa zao tokony ilana hevitra fonda tsy haiko fa tena za tena tena tofoka tanteraka amin'ny toetra ny reto seni reto olona tsisy azo itokisany reo tena manahirana ny manome fahatokisana an'ireo niezaka ny olona sy ny antoko a nametraka ny fahatokisany tamin'ireo olona reo herinandro teorina hita dolo ny kitoto ataon'le seni ka zay a le manahirana fa nyzavatra zao eto amin'le fitantanana amin'ny firenena mihitsy kay lasa fomba fanao a ty tsy de marimariny ty inona indray ny zavatra mitranga resako am'rina eto itsambikina koa ngambyrina maheno n'ity zavatra ty nisy a formation nalefa tany amin'ny faritra atsimo momba ninona aloha io aloha tena raso aloha e formation namery amina fitantanana nataony raha-mpanjakana anankiray mera namana zany miantso hoe zay ange taty nanao formation e dia nanatrika an'le formation zay a 3 andro a dia be ny tanany reo zany be ny tanany reo dia manatrika fiofanana ho amin'ny fanatsarana ny fitantanana avaiza ny famatsim-bola famatsim-bola avy any amin'ny banque mondiale zay zap angely zay. izy e hitandrina le hoe banque mondiale zany mampandeha n'ity fireneny ty sisy fa ny kitapom-bola mpanjakana ritra banque mondiale ny financement banque mondiale no ifinansian'ireo commune am'ireo mera natsona ireo de rehefa natsony Firy ireo andro mera ny ireo faharetany? 3 andro 3 andro faharetany natao Ah, ifarana le 3 andro a ifarana ny 3 andro tonga tany ny filoha-pirenena Ah, de niteneniny reto tenenina le mpitarika an'le mpanao an'le formation hoe alefaso reo mery reo a tao le piovana le avoay tao reo a avo filoha mba hanatrika le fiona ny filosy ny vahoaka nefa lefa le ato mbola tsy vita mbola tsy vita de ahoana koa zany de zay miprograme amin'ny présidentko zany inge fomba fanao zany amin'ny lafiny maro samy hafa zany De efa lasa. zao tsy nentina andeha reto mery satria zao satria naninona le vola le avy any le amin'ny Banque vola avy mondiale. any amin'ny banque mondiale zany a ho avoaka rehefa vita le fiofanana azondrina de mera mbola tsy nahazo vola nefa saina aka makary mbola tsy tena vita tsara le fiofanana de tsy mivoaka ny vola mivoaka ny vola. normal zany satria zay le fanarahana ka de tsy nanaiky de tonga ny mpitondra fanjakana ny teny am'le mpanao formation hoe alefaso andeha reo mery reo fa azazavoaka aloha vola fa rehefa aveo izy a miverina maka ny volany de ka le olona nge tsisy idirany am'izany e ny azo formation no natao a vita ny formation a de avoaka ny vola dina ny zavatra ny tranga tsy nentina andeha le mera tsy nentina andeha izy a de nitenenina izy hoe rehefa vita le alenareo a miaraka amin'ny président assuré fa azo le vola ho amenanareo le vola vinona nataony mpitondra fanjakana nanao an'le sek le plastique be. sarina sek amin'ny plastika ireny izy hoe amena ohatrany hoe le fitondram-panjakana zany namen'le vola any retomera aizay le ambadika politika nefa retomera mahafantatra fa tsy nisy ariary tsy nisy ariary ny fitondram-panjakana io vola nraisiny retomera io Fa avy any amin'ny banque miraisam-pirenena. avany amin'ny banque zay le zavatra mitranga eto amin'ny firenena hoa efa ny banque mondiale daholo a manome voletsy a
de manao mifanjakana malagasy manatanteraka japina le izy de miseho izy hoe ka zay izy ara nanao hoa tam'le fanambarana hoe ritra ny kitapom-bola volana melo tsika zao a oka aloha azava tena mbola any satria volana février mars io tsika any betsaka ny fahatongava amin'ny vola avelany am'le produit de rente hoe vanille girofle café sy ny etsetra le tsy zao fiverenan'le vola zany décembre nomboka novembre de tsy telo volana zay mantsy vao tsy maintsy miverina vola de betsaka ka ny tiako tenenina mbola voaty am'le période tokony ho betsaka le vola miditra vola vahiny a ritra ny kitapom-bola mpanjakana le nylazai ny olona rehetra hatram'izay tsisy azona afenina tsony de nyteny mihitsy izy moa hoe miandro ny vola avy amin'ny banque mondiale ka my banque mondiale tsy financer élection zay indrindra de eo ny mihitsy koa le raharaha de avaiza zany le vola anaovana ny élection zay Andriamanitra mahalala rena ao anatin'ny fivorininy antemera-pirene sy fantatry ny anteny mera-pirenena fa ny lasantsy ny député ara tsy voalohany tsy zany resaka tsy miady zany zay mihitsy le mampiesona zay mihitsy le ka leo ireto olo reto ny olana rina ils n'ont jamais été honnête tsy tena marimariny zany reto olo reto mampanatena zavatra tsy misy foana miteny zavatra tsy marina foana de mipotra ho azy eo foana amin'ny marina zay le izy zay ny tsy maintsy olazaina reto tompoko a fa de efa tonga namana député fetra moa zany a zay ny tena tsy maintsy olazaina voalohany avoa ny coordonné UTM mifoko tany rehetra mazava tsara mihitsy zay foko tany rehetra fa tsy mifoko tany ao anaty commune urbaine fa raha nisy ampitomboanareo ndray ao anaty commune urbaine eto Madagasikara de avoaiko so de mamorona izy hoe any mifoko tany commune urbaine any ambany vohatra fa ohatra tsy hoe farafangana kory maninona na maninona fa any akaikindreo de ataony fa avoay daholo ny any rehetra démonopoliser o a secteur ny télécom ao anatin'izany a ny radio sy ny télé zay on demande à la banque mondiale de veiller à la démonopolisation à l'accaparement an'le ouverture amin'ny canal satellitaire na am'le anina anankiray boky anankiray a fa tsy ofeziny reto fanjakany reto nambarany mpanao gazety teto hoe rehefa tsy mandeha ny celui qui détient l'information détient le pouvoir pouvoir tsy ny hoe ny maka fanjakana akory a fa mba afaka manapa-kevitra izy hoe zao ny tokony ho ataony satria zao ny information ananany de efa mampiova ny fiainany zay mahafaingana ny fiainany zay ka zay le izy a aloha isokatra fa tsy ny MB izy tsy ho avelanao andeha satellite fa le vaovao tsy marimarina dolo no alefanao ny satellite fa avoay ny olona mantsy miteny hoe ina no ataonareo fa ny ao amin'ny ny afanjakana nge dozy hoe ho avy zany tonga zao ny fotoana anambarana itenenana on demande à la banque mondiale que la banque mondiale demande à l'état malagasy de déverrouiller io resaka bouquet satellite io zay a parametre eo am'izay le 100 millions de dollars niaraka tam'le télécom dia mba ilamina ny firenena fa ivoatra kokoa vaovao fantatry ny vahoaka malagasy de manao velomany rina manao velomanareo a mpanaraka ny fandaharana miara-manonja manerana ny tany any ampitan-dranomasina Toulouse sy Paris sy Montpellier reny moa no tena mpiresaka ny tenanay zay zany a rina de misaotra anareo eny ary de tondomonta no isaorana nitondran'izay anjara briky sy fanazavan'zay tsy kely zay fa lehibe tena lehibe zay tena tsy kely mihitsy satria mampieritreritra mahatonga atsika menakavy zany mba tsy ho diso lalana eo amin'ity fiatrehana ny raha-pireneny ity hoe alalao ny asa fanaovan-gazety de misy miteny zao ato hoe raha zao fantena eto Madagasikara zao ne efa malalaka e na fitenenanareo eo amin'ny miara-manonjy zao anefa malalaka e zay zany ny fomba fijery ny sasany ihany koa de hoy zay hoe fomba fijery anankiray zay lafiny anankiray zay ray ao anatin'ny BDB fa ity ny tena mitondra azy ty laharan'ny Madagasikara ty no mitondra azy
fa tsy tsotsorona fotsiny hoe aiky nareo rehefa afaka mitatatata ao zay misy mantsy le fiteniny sasany hoe nareo rehefa afaka mitatatata ao miara-manonjy ao sanandro ka na mitatatata eto zay na maninina eto zay a ity ahoany ty lara Madagasikara ty fa raika am'zato liberté de la presse raha omenanao ty ny lara Madagasikara larana amin'ny faraika am'zato fa noty a 56,66 zay le izy ary ny voalohany a Norvége de manana noty 95,18 mba tsara no alalantsika an'izany ka ho an'le miteny hoe ny tena fahalalahana tsy misy ohatran'izao eto Madagasikara zao malalaka ve eto Madagasikara de mbola any arinan'ny fahazato ny misy atsika de aza miresaka aloha fa ny olona no manome ny taremarika ary ny taremarika omen'ny sehatra resa-pirenena marina hoe ny reporter sans frontière no namoaka an'ity ny RSF zany frantsay zany amin'ny ankapobeny ny any velany no mamoaka an'io zay manao maso lavitra sy mijery ohatrany amin'ny alalan'ny microscope mihitsy ny zavatra misy eto amintsika ka tony aza amaivaniny tony fa io tsy vitany hoe malalaka ny eto Madagasikara nareo fa afaka miteny sisa alefaso amin'ny bouquet satellite aloha any MBS mba hitovy amin'ny hafa fa tsy hoe zay mampetipety ny sasany ihany no alefa ao ary rehefa samy tsy alefa ao de aza alefa ao ary fa rehefa samy alefa ao rehefa manaraka ary tia contrat privé ty dia tokony izay ianao milaza tsy hoe mikabary any Washington mikabary any amin'ny Nations Unies io pilipitra ny Nations Unies au New York io dia saripady io tsy hoe zay tianao tenenina eo no tenenina ho an'izay miteny eo zany fa saripady satria manoloana n'izao tontolo zao anao no miteny eo ka zavatra marina sy zavatra mitombona no tokony ho tenenina ao anatin'izay rehetrarehetra iny amin'ity moa zany de hoe fa 30 taona ny fanamariana zany hoe fahalalahany mpanao gazety zany eto Antananarivo zao de misy an'io tsangambato manoloana ny gary io de hoe tsangambato fa io de mitovy amin'ny vato rehetrarehetra io mitovy amin'ny vato rehetrarehetra io rehefa tsy misy rehefa tsy araka ny tokony izy ny fahalalahany ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara inona ny dikan'io soratra hoe telme de zao tsy misy dikan'io raha tsy totosa sy mandeha araka ny tokony izy ny fahalalahany ny asa fanaovana gazety eto amintsika io mantsy mifangaro foana hoe matony hoe misy mpanao gazety migadra tsy resaka fanaovana gazety na mpigadra azy fa resaka inona moa resaka zavatra fe fa nana inona na inona mitranga mpanao gazety de manana ny maizy azy zany ary rehefa mandeha amin'ny tsy alehany ny tontolo ny asa fanaovana gazety sy rehefa tsy mipetraka ny tena fahalalahana tena izy fa tsy fahalalahana conditionné fa fahalalahana tena izy rehefa tsy mandeha io dia manazava ny fahantrano ny firenena anankiray matoa zany Madagasikara fahadimy avy any amigisitra ny anisan'ny mahatonga ny fahantrana zany de tsy ny hoe resaka ekonomia ihany fa ny resaka fahatereniny tontolon'ny fanaovana gazety ka mbola ady be manaraky ny arabe io resaka io ary ty zany tsy tokony hijanona amin'ny resaka isaky ny telome foana araka ny tenen'ireo Fianrakotomaro tsy hoe rehefa telome foana vo iresadresaka momba ny asa fanaovana gazety eo fa isanandro ary ny mpitondra fanjakana tokony mahay an'izany zay mino fa fatany zany fa noho nylay toejavatra maro samy hafa zay ry zareo mahafantatra azy dia izao ny zava-misy mipanohatra ihany keo de mila mahafantatra an'izay mba tsy hanaovana dérapage ka hitondra hatrany amin'ny hoe fanoherana bitolo fanoherana be fahatany lasa hoe alakobika tsy tiako tare ianina sy anina tsy tokony ho tafiditra amin'izay fa raha mipanohatra aloha zany amin'izao fotoana zao de zay mahita hoe tena manao ny fanoherana ao anatin'ny fanajana ny demokrasia fa tsy fanoherana amin'ny alalan'ny fandoroana trano tamin'ny 2009 tsy fanoherana tamin'ny alalan'ny fandrobana fananan'olona tamin'ny 2009 ary tamin'ireny de nampiasaina ny mpanao gazety ny mpanao gazety de nisy andraikitra ngeza be tamin'ireny dorotrano laindinoara ireny mba tsy hiverina intsony ny tahaka zany fanoherana amin'izao fotoana anga manao an'izany
tsy manao an'izany ny mpanohatra am'izao 3 sy 4 zao nytiako Madagasikara mpanohatra eo anivony ny atemy meram-pirenena fa nisy fanoherana teto amin'ity firenena ity hoe rehefa tsy tiako ny fitondrandra valomanina tonga de ndao doroana ny tiako ndao doroana amin'ny magro tantara tsy azo ovany zany fa zavatra nisy teto nisy hatramina famoizana ain'olona satria raha tsisy raha latsaka de tsy omby mihitsy ty tolony ity tolona tam'izany ary ny mpanao gazeta ny salegy ny kawitry tao anatin'izany ny sasany de zany tantara mila feritreritra daholo satria ipanjana ny hoavy isika menakavy hoan'ny taranaka miraba namana fanirira zafy manatany tonga eto amin'ny miara-manonja MBS radio mada ianao ihany koa de mpanao gazety tany amin'ny atsoratra moa tena nalalana namana fanirira miresaka ianao observateur zany tany izy mpanao gazety io akamy io namana io mpanao gazety izy ary io ihany koa mpamakafaka politika zava-dehibe zay miaraba namana faniry ndao ary zatsika de miaraban'ireny aloha fandray-tanana tsara aloha satria andro raisam-pirenena ho an'ny fahalalahana fanaovan-gazety androany zany miarabana ny namana teknisiana ao ambadika ao miaraba ihany koa ny mpiaramiasantsika amin'ny radio mada izy telomenada misy mpanao gazety de miaraba namana mpanao gazety eto amin'ny MBS rehetra manerina Madagasikara isika mpanaraka ny fandarana zay manaraka antsika aloha zany ahitsikely fotsiny izy teo satria tsy observateur le izy fa hafa le gazety nysoratana maromaro tam'izany fotoana androany fa ny namana moa be da be tao zany namana no de mifakazo fa maro be satria sady nanao presse écrite journal parlé no nanao télévisé zany zay le mpanao gazety feno fa somako lazainy namana manao usurpation de titre ahitsitsika fotsiny maro namana tao namana maro be satria za eto zany rina nafinaritra satria mety gagy nareo zay mirahalahy manao fitafitahaka izao tsy manao an'le akanjo miara-manonja dia ho an'ny asa fanaovan-gazety mahatsiaro ny namana rehetrarehetra zany zay mbola amperinasa sy zay efa nodimandry sy ty asa ty rina moa zany promotion zokinay tsy mifandokandoko zay mirahalahy eto fa ny zava-marina kosa aloha ny teneniny promotion zokinay rina efa tany amin'ny taona 70 tany rina zao ngeny nandalo tamin'ny RFV de tany amin'ny radio Antsiva de ny Tetiana de radio Mada de aty amin'ny taty amin'ny MBS kely ao amin'ny fahazavana teo amin'ny 3 volana teo de lasa tany amin'ny nandalo apetra hoe tonton Mota misaotra betsaka satria misy communication ataony tonton Mota teo zany de akasitrahany tonton Mota aza lazaina fo 30 taona i rina teo amin'ny tontolon'ny asa za zany 20 taona tany hoany teo amin'ny tontolon'ny asa de nahita ny Zokobe Rufin teto de natsiaro n'lay fionana tamin'ny Zokobe Rufin tany Miu Club tany taona 5 président Olafitra Zokobe Rufin tam'izay de nandalo adevitra be ny tontolon'ny Olafitra tam'izay fotoana andro izay na secrétaire général ny Olafitra Andrina Arabe Mananjara senior range riny trésorier dia Zokobe tata paix à son âme to amin'ny RNM fa tam'izany fotoana andro izany de natsiary ny adevitra de 2005 tao Miu Club taria Antsirana Pasika no fanandrinako misy tamin'ny Zokobe Rufin tam'izay zay mpanao gazety fa fanandrina araka-hevitra mihitsy zao Zokobe Rufin ny hevitrako momba ny didy ozy Rufin faniry zao ny tokony endriky ny fandaminana ataotsika tena le asa fanaovan-gazety mahasarotiny mihitsy ny tam'izay fotoanandro zay vita ny adevitra masomaso teo zay ny fanaovany Zokobe Rufin ho an'ny mpanao gazety tany Antsinanana tany zany de mifampiresaka hoe bon aleo lesy jerevana foana lay endriky lay fanatsarana ny asa satria samy marary eo amin'izany tontolon'ny asa zany mahatsiaro mahita tsirony ihany koa amin'ny tontolon'ny asa fanaova-gazety de nanomboka teo nafinaritra foana ny fiarahana nahitana fandaminana zany ho amin'izany tontolon'ny asa izany de taty aoriana tsaroko tsara mihitsy nisy ihany koa ny fampivondronana mpanao gazety zay nataony namana mpanao gazety nisy Zokobe
Besoava zao tao anatin'izany, misy mpanao gazety tao amin'ny La Gazette de la Grande Île, nisy mpanao gazety ny Don Bosco maromaro, de natao teny amin'ny Akanonambintso. Ary fakalala daholo ny fakalala ary nafinaritra le fianakavian'ny firaisakiny mpanao gazety. na niaraka Na tamin'ny ininona hoe fitondrana na foto-kevitra ivelan'izay ijoroana. ninninona oa lay etika njoroana zany tsy hoe etika lay fironana moa zany satria tsy maintsy misy kely an'iny foana de niaona foana tsaroko tsara tonga mihitsy ny représentant pnui da Boris Anodita am'izay fotoanandro zay rino de tena fiaonam-be mihitsiny a tan'izany tsara averina ny ohatran'ny reny na manam-panao gazety na inona mety endriky nylay hoe ligne éditoriale fa ny clause de conscience moa zany mipetraka foana iny de mahafinaritra le fiaona am'mpanao gazety zao zay Sorefin Rakotomaro 7 taona 7 taona taty aorina mpiara-miasa tao anatin'ny MBS radio sy télévision mbola mandray foana ny traikefa omeny zany Zokobe Refin satria ny olo-kafa raha moa omeny fiofanana mainka ny atao anatin'ny trano de mahafinaritra zany de eto ihany koa tsarovako manokana eto a Zokobe Roly merci satria tam'izany fotoanandro zany any efa mifanerasera tamin'ny Zokobe Roly koa manana traikefa ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety any anaty toerana atany sarotra misy azy de mahatsiaro am'izao andro ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ho an'izay efa laso hoy a na vita be tao am'izany tontolon'ny asa izany ny tanisany Big Max rina teo tena zany tokoa ny zava-misy any ny tanisa reo karazana namana maro be sy ny anekdote ny asa fanaovan-gazety ny nananganana ny tsangam-baty io ry Zokobe James Saramarson ny ady mafy ao anatin'izany tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany ry Anise Andretsalama zay anisan'ny tatana ny ordre des journalistes de Madagascar maro be ny ALGM ny association libre ny journaliste de Madagascar ohatran'izany ange le niaingana teto nisy tolona taorina ndraiky amin'ny 77 de nanomboka nahazo tsikelikely ny endriky ny fahafahantsika de nitoita tian'ny asa fanaovan-gazety Ray Aman-dreny Rakotondrasa Vasorza anisany nametraka tantara tsara tao anatin'izany asa izany ry Rabe Fananina tao anatin'ny gazety Maresaka ry Gabriel Ramananjato tsarotsika rehetra tsara mibasy vava tamin'izany nisy gazety Zoko ry Celestin Andrimanantena tontolo ny asa fanaovan-gazety sady Ray Aman-dreny be zany resahako amintsika rehetrarehetra izany ry gazety tamin'ny fotoanandro ny apatsiaheviko atsika fa tsy mora nytolona tamin'izany resahan'izany na tonga ny rahalahy mongo io ihany koa de ny asa nataony mpanao gazety tamin'izany tamin'ny fotoanandro ry rahalahy mongo zany maro be satria ny fangaro tao anatin'le hoe tolona ho an'ny tanindrazana ihany koa le izy zany taty aorina moa hitatsika Zokobe Gilbert Rary Zatovy PSONAM zany zay tena nitondra an'izay asa lehibe zany ary zay fahitsin'ny asa zay dia nametraka an'ilay mahazava-dehibe an'ilay tontolon'ny asa ty tena misy zavatra tsaroko nisy fahatsiarovana an'izay telome zay de nisy ihany koa ny hetsika nataona mpanao gazety taty aorina fa tamin'ny andro Flora Valomanana ny ministra de tena nidina mihitsy satria niodina teo Analakely teo mpanao gazety tamin'ny fotoanandro fa nidina mihitsy ministra Ihaja Razafinjatovo teo Analakely teo hoe iresaka amin'ny mpanao gazety ohatran'izay le zavatra mahafinaritra zany tsy mametraka elanelany misy tsy mametraka tena hoe satria zay efa nahazo fahefana so nahazo seza de zay tiana hanaovana ny tina hoe anapatra fahefana zay na hoe tsy rarahinay fa zay maha 4e force an'izany asa fanaovan-gazety zay tena nidina mihitsy ministra Ihaja Razafinjatovo teo anivon'ny télécommunication sy ny communication ende resaka ry zalahy na andeha tongotra izy avy any Analakely de ahoana inona ny tokony resahana ry zalahy fa tsara foana fampire zay zany le karazana communication le karazana hoe dialogue zay zava-dehibe rehefa misy ny zavatra tsy mety de zay le anekdote eo zay hoe zay Sorefin tena mifandona ran-kevitra fa tsy firy taona taty aoriny zay Sorefin miona de miaraka de mbola mandray foana ny traikefa de Refin isan'izany hoe tonga tamin'izany tena hoe hetsika ny karakaray mpanao gazety teny amin'ny Akanonambinso efa tany amin'ny 2006 angamba izy zany raha tsaroko tsara de tena atao daholo ny mpanao gazety anisan'ny ministra amin'izao fotoana zao mpanao gazety izy tamin'izany fotoana zany fa mba niaraka promotion ihany tao anatin'izany tontolon'ny asa zany niarana andindy teny amin'izany toerana zany teo nandalova ny Boris Anodi tao anatin'izany hoe tena andraikitra
rehetra lehibe hoe nataony pnuda ary ny pnuda matetika de mitondra mpanao gazety mamy fiofanana betsaka angeny ty mpanao gazety malagasy eto hoe reo organisme rehetrarehetra reo de miezaka mandrakariva ka eto zany de miaraba andreo mpanao gazety aperinasa matsiaro ho andreo efa nodimandry tena ho tsarony tantara ny zava-dehibe zay vitanareo de ho an'ny mpanao gazety mbola mijorana zany asa zany am'izao fotoana zao reo zandry mpanao gazety atioarina ihany ko arabaina isika rehetrarehetra zany am'ty andro ity betsaka ny azo resahana raha hoe ny andro resam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaova gazety rehefa 3 mai oatra zao ary marina ny tenyndry fainty hoe mba tsy ho 3 mai mandalo de eo tsika rehetra samy atsara fa tena mbola betsaka tiady tya niembotra l izy ary hitantsika teo lay tableau zay navoakany faly teo avy any amin'ny reporter sans frontière sa izy mofaly dia raha 98 manlaharatsika zany 2022 tsika zao lasa alefasy keo le faly raiky am'zato safiry am'zato tsika 2023 zany io izy io tableau 3 ty classement zany ty zay navoakany reporter sans frontière dia io efa raiky am'zato misy a Madagasikara zany miembotra de miembotra tsika zany fa 7 tsika tamin'ny heritaona 2 sy 2 de niembotra tsika io izy 2 sy 2 dikan'izay zany betsaka niezaka tokony atao de eto anamafisako ny teny zoky be refin teo zay zoky be mafinaritra tena akasitrahana mihitsy izy am' zavatra sy niezaka rehetra le hoe ny amerenana ny MBS ao anatin'izay bouquet satellitaire zay zany ny canal parabole Star Times satria manana afatatra vaovao zay accès à l'information ary todo à l'information zay ny vahoaka malagasy rehetra de mba ahazo izany zany nge ny ady sezaka natao tany aloha rehetra tany de mba angatanay ato anatin'ny MBS ny amerenana izany indrindra anatin'ny fotoana fifidianantsika zao mba ahazony rehetra vaovao ny raha-pirenena koa mafana de mba ahazo vaovao mitovy zany ny rehetra zany fa tena tsy adiniko taorinan'izay fiarabana izay de ny fiarabana ho an'neny lalao ravalomanana satria dia mitsingerina androany ny andro naterany efa ny araby rina ny araby zokobe rufin de averiko zay fiarabana izay ho an'neny lalao ravalomanana zay renim-pianakaviana aloha voalohany indrindra anisany angadina ananina azy vinahitana miaraka amin'ny filoha ravalomanana izao fitaovan-tserasera efa ampiresahantsika izao fa amin'ny mareny malagasy ihany koa de olava andro ainana neny de mahazo fahasalamana feno mandrakariva satria mbola ilain'ny firenena ny fisina ny fianakaviana lalao ravalomanana indrindra anatin'ny fotoatsaratra zay lalovantsika am'izao fotoana izao de maniry ny azonao fahasalamana foana atanjaka hiatrika ny adidy masina ho an'ity firenentsika ity ary ifanantitra am'ireo fianakaviana sy ny taranaka de mba hahita amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara ao anatin'izao tolona iombona zao ary eo anila ny dada mandrakariva satria dia dada ihany koa de mila nytolotsay neny lalao ravalomanana ao anatin'izao ezaka lehibe ataony dada ravalomanana ao anatin'le hoe tena hamoaka ny Madagasikara am'ty sehatry ny lala tsarotra lalovana am'izao fotoana izao ty eny ary zay no lava zay no foy fefeto akaiky eto ny solomambaoka fetra raha lamizafy milolo etona de mangataka ny namana teknisiana sy ny mpiaramiasa ioatra kely ny fotoanantsika raha ohatra ka hoe misy fandaram-potoana azo atao any amin'ny radio de tsy maninona tapao avy hatrany any amin'ny radio fa atao amin'ny tambajotra zany ny fahita lavitra sy ny YouTube de mandeha mangataka fotoana kely zany satria maromaro ny vahiny mpanao gazety lenda nandalo teo avy any ambanja sady ny tantarany ambiance nisy tany avaratra sy ny fiainana sy ny zava-misy amin'ny fiatrehana fifidianana mpanao gazety Rufin Rakotomary zay filohan'ny olavitry ny mpanao gazety ihany koa no ma 3 mai ny androany dia tsy maintsy niraisitsika teo ihany koa tonton Mota zany amina fanadihadiana ifanomanina avy any dia ialana tsiny de zay no angatahako kely fotoana ho an'ny fandaminana ao ambadika eo miaraba député fetra am'ty androandroany ty azakaiky ianao raha ohatra ka manao an'ty akanjo ty tsy manao akanjo miara-manonja satria miara-mahatsiaro mivoaka kely amin'ny miara-manonja fandarina zany fa tena hoe miara-mahatsiaro namana mpanao gazety rehetra zay efa lasa tany aloha nametraka ny anjara biriky sy mipenina sy ny hevitra ary ho andreo mbola amperinasa am'izao fotoana zao sy ny tolona mbola hatrehany ny asa fanaova gazety député fetra saotra faniry mangasitraka fanomezana ny fitenenana sy ny fampidirana dia ao anatin'izay koa no tsy hainy tsy hitondra ny fiarabana sy ny firaritsoa voalohany indrindra ho an'ny ray aman-dreny iombonana de tsy izy afaraky ny teny namana faniry teo sy efa nataony namana ny fandimby teo dia mahatsiaro manokana neny lalao ravalomanana ray aman-dreny
ray aman-dreny iombonana reny iombonana satria araky ny tenin'ny faniry dia mamerina sy manamafy ny hoe angadina ananana sy vina ahitana izao ainao manjery MBS izao sy ireo vondrona rehetra miaraka aminy dia mirarosoanao neny lalao ravalomanana ho elavelona ianao anana fahasalamana sy hery mba fahanao manolo-tsaina trany ny filoha ravalomanana zay vady andefy mandrinao ny amin'ny asa mavesatra sy ny adidy zay mbola miandry azy torak'izany ihany koa firaritso amin'ny zanaka sy ny taranaka-reo sy ny fandrarana rehetra zay entinao manampy ny indrindrandrindra ny fianakaviana malagasy amin'ny akapobeny amin'ny alalan'zany tolo-kevitra sy fanolora-kevitra ny président ravalomanana zany arabaina ihany koa ao anatiny na de efa voateny namana teo ara ny mpanao gazety rehetrarehetra namana mpanao gazety rehetra tsy avahana araky ny tenin'ny faniry teo misy ny mbola perinasa misy nefa misotro ronono misy nefa nodimandry ary mahatsiaro manokana ny mpanao gazety zay any amponja am'izao fotoana zao any amponja noho ny hevitra tsy mitovy no ny mety hosotasota no ny antony maro dia mampahery anareo mpanao gazety noho izany atao hoe vesatra ngidy am'izany famonjana izany nefa ny antony dia tsy nohony hoe mety ho fahadisoana amin'ny faneho-kevitra na mifanataterana ny asa fa noho ny sotasota zay ataon'ny sasana indrindra moa ny rehefa hitan'ny eto amin'ny fitondrana fa tsy mitovy fomba fijery aminy de mampahery anareo ao anatin'izany ihany koa nanaovana antso ho an'ny filoha-pirenena sy indrindra ianareo anivon'ny mpanatateraka dia ny gouvernemanta eo anao andriamato prime ministre eo ny ministry ny fitsarana ary eo anao rahamato mpanao gazety sady ministry ny serasera manana didy manoloana izany ianareo voatonoko teo ireo dia dinio ihany zao teny sy antso ataona izao mino zay fa tsy zah irery eto anivon'ny miara-manonja amin'ny MBS radio mada eny amin'ny masolo-mavambahoaka ihany koa satria ao anatin'ny fivoriana ara-potoany tanteraka izay zay nosokafanao maly no anaovana iantso aminareo mahakasika an'zay le karazana sotasota karazana fingana karazana atsojay sy ny sisa maro atao amin'ny mpanao gazety indrindrandrindra ny avaty amin'ny vondrona izay tsy miaradi amin'ny fitondrana na samyjoro manambara ny zavatra tsy mety mitsikera ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena nefa nytanjony rehetra ny am'izay dia mba ny anovanareo ny fomba famindra akory fa tsy sanatria ny andraisanareo fanapaha-kevitra mba ampidirana ponja ireny mpanao gazety ireny ka amoronana an'zao antony maro tsy mitombona izao dia manatena fa irenareo zay ary ndray ao anatin'lay izy ihany koa dia mafisiko ny tenin'ny faniry teo hoe tafiditra am'ray ao anatin'zany anaovana atsojay amin'ny endriny maro amin'ny fandefasana ny eo amin'ny sampanarahany etra tsy mbola adinonay ireny ny orinasa maro raha nisan'zany ny orinasa zay miara-miasa amin'ny filoha ravalomanana sy ny orinasa an'ny filoha ravalomanana izay tena kapaina ranjo ezahana finoana amin'ny fomba rehetra ekena fa tany tandalany ity fa ny lalàna natao an'ny rehetra lalàna raha misy sanatria ny fahadisoana dia ampiarina ny sazy fa tsy fironony zao atsanga tsy amanorana rehetra zao entina hoe ao teo aminona na orinasa tserasera io na orinasa fiarina io amin'ny akapobeny samy fiarina daholo zany samy asa mpivelomana ka de mila mieritreritra ianareo mpitondra fa tsy mety ny toy izany ka de manatena fa voarainareo zany afatra avaty aminay zany mba isiny ny fitoniana sy fampandrosona marina am'ty firenena malagasy tiatsika loatra ity zay ny amin'iny fiarabany iny namana faniry ny zavatra tiana horesahana ndreo hoan'ny androany maromaro namana faniry dia maromaro fa manodidina ny fiainam-pirenena akapobeny indrindra moa iaho teo ao anatin'ny fivoriana voalohany ara-potoana zay nosokafanao maly ny any anivon'ny parlemanta dia ny antemerandolona sy ny antemeram-pirenena zay mahampikambana anay zay moa zany de mpikambana amin'ny masolo-mavambahoaka anatin'zany antemeram-pirenena zany session voalohany tiana fivoriana ara-potoana voalohany inona ny zavatra ho atenaina inona ny zavatra azo resahana mandritra izany 90 andro zany anatanterahana ny zany fivoriana zany ny zavatra tsapa aloha dia sahirana ny
fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ary tsapy zany tao anatin'ny lahateny fanokafana izany fivoriany zany omaly a lahateny a nataony filohany antemeram-pirenena izay tonga dia nanambara nanao hoe hoenjakenjana afapana ary tena afotaka mihitsy a raha ny adievitra sy ny rivotrivotra mandeha rivotra zay rivotra iaina ny solombavam-bahoaka ny any am'sena moa iny azy amin'ny loko volomboasary ny maro anisa ao a dia tsy de tena misy zatra ho atenaina loatra raha ny adievitra any fa dia ny eny tompoky sy ny efa fiteniny matetika tetiny toy ny hoe kofe manara-panjaitra ny any dia izay metimety ampitondram-panatanteraka dia tsy hisy ny adievitra any zany fa tonga de mandeha ohatry ny taratasy any amin'ny positra fotsiny a ny taratasy zay andalo a any am'zany antemeran-dolona zany fa ny antemeram-pirenena kosa dia isaorana satria efa maro ny tonga saina maro nataoko hoe somary tara ihany aza dia maro ny solombavam-bahoaka izay efa samyjoro ny amin'ny hoe inona any amin'ny lalan-diso izany zay tsy miteny akory hoe tsy nisy zatra natao teto tsy izay mihitsy l izy faniry tsy zay fa hoe maro ny tokom-bola atao maro ny zavatra tsy nety ary misy mbola azo atao a amin'ny fotoana foy sisa efa tena kely sisa ny fotoana zay hipetrahany afiloam-pirenena ny filoam-pirenena kehitriny de andriamatoa andry rajoelina kely sisa andriamatoa filoha ianao no kapiteny d'équipe ny madagasikara raha ny tokony ho izy raha araky ny voasoratra sy voafaritra ny lalam-panondrenana nefa aiza ho aiza misy an'le firenena am'izao fotoana zao zavatra hita dia miravoravo tanana miravoravo tanana lay lazaina fa kapiteny d'équipe mitotongana mitotongana misy anton-javatra manko mahatonga antsika iresaka zay député fetra araky ny vaovao maro samihafa sy ny zavatra iainany vaoka sy ny zavatra iainany mpandrara ny zavatra iainany ny fahasalamany satria ny asa fanaovan-gazety indrindrandrindra fa am'izao hoe fahatelo volana me zao iny eo foana mihitsy fa ianareo député fetra ny tena angadana anazy veno ahitana satria mikirakira ny kitapom-bola mpanjakana ndre tsy vitany eo manify fa efa loka le kitapom-bola mpanjakana député fetra efa vita pokaty lizy be da be mivavao mivoaka ny avy any am'ireo vondrony mpandrara avy eo miona amina syndicat mpiasa mampahafantatra ny vaovao de tena ontsa de ontsa député fetra tena tia ny tonga fitenenana tokoa hoe zay tsy nataony olona tao anatin'ny empolo taona nataony le mpitondra fanjakana tsy mbola nahitanany zany hoe madagasikara fahita zany na hoe en cessation de paiement eo député fetra hilazany zava-misy fa tena ty hoa tsy hoe finiavana hoe nde hitenina hitsikera tsy fanaratsiana le mpitondra fanjakana fa tsy afaka on peut pas ozy izy mifitenena zay tsy afaka ny angina ny vava tsy maintsy miteny satria zay le zava-misy arako ianareo nge manome vaovao isan'andro san'andro de ho resahan'ny député fetra eto le satria mampalahelo mihitsy raha ohatra ka hoe fanjakana tena tsara tare ohatran'izao madagasikara zao nanana décollage économique manja be 2008 2009 tsara be efa manomboka akaterisage loatra n'iny le fiangan'le avion de le efa mandeha tsara de efa manomboka tena hoe azo an'le toerana tsara Oudragon Oudragon aty Afrique aux États-Unis d'Afrique zao sisa banky ropotra vahoaka mahantra mpangatadava tena matin'ny sakafo tsy fihinana député fetra manafika hatramy valala aloha raha tonga de meko anao mariny zany misy ary ny zava-misy de zay ny valala zay fa alohan'ny resahako an'ilay valala faniry dia fa ty tena hoe tena valala misy valala misy fa hoe valala misy miplaza fa valala misy valala hiakatra tanàny ty efa kely ka zao ho toy an'izay tenin'ny faniry zay dia amafisiko ilay hoe fanjakana en faillite tanteraka fanjakana en cessation de paiement zany hoe fanjakana banky ropotra zay mihitsy zay manko le teny gasy malaza azy gotry fanjakana tena hoe aotra ny vola am kitapom-bola mpanjakana dia lay maneso ane lay zava-misy maneso ary mandatsangery kapiteny d'équipe andriamatoa filoham-pirenena io resahako io hoe raha nylaza ianao nandritry ny any nafapatsy aivany zany ary ny vahoaka malagasy eto anamarina sy ny mpanara-baovao hoe marina ve zao tenina izao manao hoe ianao andriamatoa filoha sy ny ekipa anao amin'ny mahakapiteny d'équipe ny volomboasary anao de efa tsy kapiteny tso moanao fa efa ray aman-dreniny malagasy rehetra zao ny teninao tsy androso mihitsy isika
raha mbola miaraka am'ireo mpamatsy vola mahazatra sy ny sisa ao zany ny banky iraisam-pirenena ny banque mondiale ao ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI zao anefa ny zava-misy am'izao fotoana zao akoatran'zay hoe banky rompitsika misy ny olana amin'ny resaka famerenana na remboursement andre la atao hoe crédit ana TVA satria zay zany lay afatra voaraitsika ary mihina fa efa miparitaka any amin'ny tambazotra sy ny fampahalalam-baovao any amin'ny hoe manan'olana ara-bola fa tsy misy itsony fa tsy vitany hoe afa mantsiny hoe namana faniry miavaka ny hoe manan'olana ara-bola sy ny hoe vida tsy misy nininona ao anaty kitapom-bola mpanjakana de ireo naratsiana nlazaina fa tsy ampandroso atsika ny fiarah-miasa aminy toy ireo le partenaire technique sy financier ny resahako teo ireo a banky iraisam-pirenena sy ny FMI ireo no andrandraina lay 100 millions de dollars ao arindrina kely eo andoavana izany lozane zany andoavana satria raha ny zavatra tsy mety zay vivim-bolany zany député fitsy inona ny vita ny 100 millions de dollars ny atsasak'zay mahery raha toka tonga ary satria ohatra valala manidina de asiana sireto valala manidina tonga moa valala ry asa alo raha midy raha alo karaha mampiasa mpanjakana fa ny atsasak'zay mahery raha ataoko hoe tonga somatsary vola andrandraina io izay ataoko hoe opa sisa tsy nataony hoy aho tam'ireo le hoe fiara-miasa am'ireo de tsy ampandroso de reo indray nefa no andrandraina ankehitriny itodiana mba mahalala menatre dia raha ohatra ny 100 millions ny atsasak'zay mahery nge fa olany amin'ny fandoavana ny karaha mampiasa mpanjakana de anao ahoana tsy resaka ny ady amin'ny valala tsy voaloha koa ny karaman'ny mpiasa ao anatin'ny sampandraraha miady am'zany ady amin'ny valala zany satria nao ny antony eo indray le lazaina fa audit lava eo le lazaina fa hoe tsy misy DG zay ho ny antony zay mantsy ny valiteny azo avaina ny fitondram-panjakana tsy misy ho ny tale généraly de zay ny antony tsy mahavoaloha ny karaman'ireo mpiasa ao anatin'ireo sampandraraha miady amin'ny valala reo fa mandray ny olona ho inona mihitsy moa reo olona reo so de lazaina refa ny aty amin'ny MBS na ny aty amin'ny miara-manonja na ny aty amin'ny fanoherana no tokony andohany zany na ny tokony anendry an'zany tale généraly zany fa aloha avelatsika any fa tsara ho arak'zay ry vahoaka sy reo mpanaraka am'zao fandaran'zao hoe manahona le fahamatorana lay fitondrana raha izay ny resaka valala iny fa iverenako rehefa avy ny teny aiza ho aiza ny valala ny faharosy ny resahako teo amboalohany te de makasika ny famerenana na ny remboursement an'ireo leto hoe crédit na TVA izay nireo le entreprise mpanondrana na exportatrice moa ny tena voakasika zany tsara mpahafantarina ny vahoaka fa tsy ao anaty kitapom-bola mpanjakana aloha ny vola alaina am'zany TVA zany zany hoe crédit na TVA zany fa vola miodina eo amin'ny samy orinasy zany raha ny tena izy raha ohatra ka misy le tena atao hoe faiza mitatana raha tena misy le tena faiza mitatana ny atsy misy orinasa maromaro eo misehatra eo dia vola alohan'ny atsy ny crédit zay TVA collectena na nraisina tatsy zay le mahavaleur ajouté azy de fa madibadika eo de reny no amerenana rehefa avy eo ny volan'ireo entreprise exportatrice ataoko amin'ny akapobeny fotsiny mba ho azony rehetra le izy fa maninona arany tsy voaloha le izy tsy ao anaty kitapom-bola ao zany toy ny hoe karaha mampiasa mpanjakana zay fandanina tsy maintsy atao voalohany na hoe dépense obligatoire sy ny sisa sy ny sisa na hoe ry nisy vola tokony voaka hafa asa amin'ny endriny hafa fa tsotra kely le izy tsy aloha le TVA andreo entreprise exportatrice izay adino lay fitondram-panjakana fa ho alefatsika eo mantsy rehefa avy eo angatantsika amin'ny faly tonga de am'izay afaka mamaky tsika hoe inona moa le fianianana nataon'ny filoam-pirenena raha nanomboka nandray ny asany izy tamin'ny andro nanaova amin'ny fianianana de rehefa avy eo misy andininy ao amin'ny lalam-panorenana apotratsika ery amin'ny écran ery article 48 aloha faly ay article 48 io ny fianianana zany io ny fianianana io mantsy masehaka sy mahanina zavatra maro io maresaka zavatra maro de tsy hovakiko le izy fa sa hovakina ihany ve faniry aloha vakiko vetivety fotsiny izy ty zany le fianianana zany ny fanoloram-pahefana ofisialy izy izy de ateo eo amin'ny filoha fampatsiaivana na mpanao falova avao de vakiko le izy eo anatrehan'andriamanitra andrenanary sy ny firenena ary ny vahoaka mianina fa hanatanteraka tsakany sy andavany ary amin'ny pahamarinana ny andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy mianina fa hampiasa ny fahefana natolotray hampiasa ny fahefana natolotra ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy anamafisana firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona mianina fa anaja sy hitanina toy ny anaka andriamaso ny lalam-pandrena sy ny lalam-panjakana
hikatsaka hatrany nisy hoan'ny vaoaka malagasy tsy akanavaka iny zany le fianianana député fetra zay nataony filohan'ny repoblika voavaky zay ary mino fa azontsika ry teny malagasy a mazava tsara ny vakin'ny faniry teo anjaratsika zany no tsy teny tsony zay na itsikera na any fampatsiahivana lay ataonay fampatsiahivana mametra-panontaniany zay hoe tanteraka ave reo a fanontaniana napetraka ay amitsika mpanaraka ny fandarana tanteraka ave reo a amin'ny akapobeny no resahako tsy tsatsipriny aho hoy za teo namana faniry manahoany zany hoe atao ampahamarinana marina zany andraikitra lehibe mafiloam-pireneny zany manahoana ny fijeritsika vahoaka azy de nampiasaina ve le fahefanana tolotra azy ampiasan'ny heriny sy anokanany heriny iarovana sy anamafisany zany firaisam-pireneny zany dia sy ny zon'olombelona ampatsiahy satria mandalo atao mitamberina ataondohako ny teny nataon'ny filoha lefitry ny antemera-pirenena tany avaratra tany zay ao anatin'ny vondriny manana maroanisy ao amin'ny antemera-pirenena reny ve manamafy ny firaisam-pirenena ve reny teny nataon'ny filoha lefitry ny antemera-pirenena amin'ny faratanana tsiranany reny de anjaratsika no mieritreritra de toizako ihany la izy nanaja sy nitandrina tony anak'andriamaso zany lalam-panorena sy lalam-panjakany zany ve ary tena nikatsaka an'zany soa ho an'ny vaoaka malagasy tsy akaravaka zany ve ilay mpitsondra ary indrindrandrindra ndre matofilo dia aka ohatra hoe manahoany zany fanendrena gouverneur zany nanahoana ny resaka zavatra maro na ny fafahana mivezivezy ny fahafana zay voafaritry ny lalam-panorena koa amin'ny 15 ary ao anatin'zany koa ny resaka fahalalana amin'ny teny sy ny asa fanaovan-gazety io mihitsy le izy io hoe iarovana ny siana mafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona zon'olombelona zay misy angeny tenen'ny roy ferakotomary teo ama 3 mai androany amin'anatin'ny déclaration universelle de droit de l'homme de UDH ary zay ny resaka fahalalan'ny asa fanaovan-gazety androany député fetra tsy manapaka an'le fanazava-kevitrao fa mifamatitra ny zon'olombelona ny fahafahany mpanao gazety fa raha miresaka zon'olombelona tsika tompoko de tsy ahitana taratra hoe mbola manaja ny zon'olombelona ve ny zava-misy am'izao fotoan'zao nantsy fararahina fotsiny an'le vahoaka efa mihoatra mifefy mako ny zava-misy député fetra ka adininy ao anatin'ny ray ao anatin' zany asa nafantany na adinina zay mantsy na tonga atsika hoe nampatsiahan'lay filoam-pirenena sy ireo mety mpanolotsainy sy manodidina azy hoe mba avereny vakina sy tononona amin'andriamatofilo hoe le serment nataony le fiananana nataony satria raha eo anatin'zany resahako zany izay fanohitra n'lay fampandrosoana ny sehatra tsy miakina izay manangona ny TVA io izay mamorona sy mamokatra mamorona asa izay mandoa ny etrany amin'io mampiditra ny etrany akamaroany etrany amin'io kitapom-bola mpanjakana io tsy azo hidivirana mihitsy zany ny sehatra tsy miakina inona nefa ary nataon'ny fanjakana manoloana izay fa niatso-jay hoy ateo tsy resahako tsony ny hoe mpanaradia na ireo mamofopofona miaradia amin'ny fanoerana fa amin'ny akapobeny ny resahako azy indrindra ny resaka any teo ny vondry ny eo anivon'ny entreprise sy ny zone franche dia eo a le resaka tsy misy ny vola anonerana na iramborsena ndreo crédit na TVA fa miandry lay atao hoe fanampiana avy any amin'ny banque mondiale resaka aide budgétaire io na appui budgétaire iatsotsika azy de zao no tena loza tsy ny aiky mivantana sisany tsy nataon'le filoam-pirenena ny aiky mivantana sisa satria miravoravo tanana tanteraka lay filoha miravolefina le aty mivolana vitsivitsy ifaranany ny fepitao-piasany de zao lasa ohatry ny mesy tampoka lasa ohatry ny mesy tampoka lay banque mondiale iandrandrana n'le 100 millions de dollars am'le goutte kely am'le goutte zay tsy avita inona akory zay manoloana ny zavatra rehetra sy ny adidy mavesatra mbola arabola indrindrandrindra sy ny filana arabola mbola ilainy le firenena atoato asa moa fa nresaka efa bolana teo volana vitsy alohan'ny faranany mandahany raha tsy hoe nga satria misy resaka mandehany any hoe mety anipigamy alohan'ny fotoana izy no ny antony maro asa fa de resaka mandeha moa zany fa ny tantara sy ny hoavy no hitsara sy anamarina na andiso an'zany ayahanay zany dia araky ny teniko aty amin'ny fin mandat de tsisy voaloha koatra zay remboursement na crédit na TVA zay tsy misy voaloha ny orinasa ny volany ny orinasa izay ny asa ho an'ny fanjakana tamin'ny fikojakojana lalana tsy voaloha ny tambokarama tsy voaloha ny boursan'ny mpianatra
sy ny équipement sy ny sisa tsy misy voaloha tsisy vita my fikojakojana ny lalana fa efa simba ihany satria tsy nisy fikojakojana ntsony reo lalana efa namboariny reo orinasa izay mbola tsy voaloha ihany ko ny apahany volany betsaka nanatanterahany zany asa zany lozy e de ny entreprise France zay tsara ho fantatra fa anisany manatsarane ny sandam-bola malagasy amin'ny alala ny fanorananetany adinony zareo zany nodiny tsy fantatra zany nodiny fanony zany dia hoe zao ny tenyilay filoam-pirenena hoe aleo azo le volany de ho réglentsika dolo zany rehetrretrany le 100 millions de dollars ho ia teo zay andraindraina sy atenaina any amin'ny banque mondiale inona ny dikan'izay mifanohatra amin'ilay trophée lazay nanambara fa azo ny filoam-pirenena fa atelo anga izy zany tena lasa lizingetrika fana sady mifanohatra netro mifanesona koa ngely izy fanesona fandatsana fanaovana tsinitsinina fa ianao ry mahazo trophée larana ry amy sahatra mitotongana miady gisitra ianao amy lafiny vaoka anao tsy mihinan-kanina zay indrindra ny entreprise malagasy kelinao zanataninao tsy voalovola tena ny androm-panjakanao ara nareo ara moa député fetra tratrany criseko zay raha tratrany crise fa iny tombontsoanay manokana iny de aloka tsy resahana satria resaka carte fanilo hoe mety nisy ny solom-bavamboaka ny resaka an'izay fa miezaka izahay mampiodina ihany na ny fiainany ao atokantrano na ny fiainany atoko na misy io na tsy misy fa marika le izy na izany naty zany zay le hoe fahity bankiropitra mahabankiropitra lay fanjakan'izay dia ny trophée araky ny teniko teo hoe mito ihany o ny trophée voarayany iny larana ny tenen'ny faniry teo any amy faraiky amby zato tsika teo amin'ny resaka fahalalana ny asa fanaova gazety de fahafirytsika amy resaka inona moa mipdb développement humain ny resaka idiasa resaka idiasa tsy haiko tsony fa tsy sahatra mitotongana resaka corruption corruption zay ngaka miakatritsika raha nylaratsika anisan'ny tena lasa loatsika raha resaka kolikoly any angamantsika any angamantsika any amy miiba no miakatritsika any amy larana volondohany manerana ny tany akoatrany avoretrana fahalotona koa iny koa resahana tsony satria fa le ohatra ratsy omen'ilay mpitondrany eny mahatonga mizato rehetra hoe taux de pauvreté record mondial ozy mpanao gazety teo amy seritry raisam-pirenena tena lozy satria banque mondiale namoaka hoe 20% mahery ary raha mitoy io tsy fahaiza mitantany io de any amy 70% mahery any voaka malagasy fa raha fadinina rova mahantra dia zay le hoe mbola veriko ny ray mandeha le fanaovana tsinitsinina za tsy resaka tsonony hoe fanaovana tantely afadrakotra ny volam-panjakana sy ny fananam-panjakana ny fanaovana tantely afadrakotra ny are-pirenena ny tsy kombakomba sy ny sisa zany mbola zavatra fa tsy resaka am'izay fa raisiko amin'ilay hoe sehatra tsy miakina izay fanotra n'le fampandrosoana no tsinitsinoavina andre matofoloha sy ny mpiaradi aminy sy ny mpanolotsainy sy ireo ministra isatsokajiny zay tandrify an'zany andraikitra zany de nisy ao anatin'ny resaka sécurité na capitaux sy ny sécurité ny investissement nany hoe ny inona moa fiteny hoe sécurité ny mpamatsy vola mpampiasa vola ny vola ampiasaina nyreny vola ampiasaina misy am'izay mihitsy andiny-dalàna amresaka am'izay lalam-palena député fetra zay de mametra-panontanina hoe aizara zay indrindra na ninona rany tsy tonga mpampiasa vola amin'ny akapobeny na zay tonga de tena mihinan-tadiny mihinany tsy fihinany satria matootra tsy mandeha araky ny tokony ho izy reo le hoe ohatra inona moa ny ilain'ireny mpampiasa vola sy anangana oronasa vavety reny tsy ny resaka herinaratra ve akoatra ny resaka hoe fandrimpahalemana ny resaka famatsin-drano ve famatsiana herinaratra ny resaka fiscalité amin'ny akapobeny na resaka araketra manahoany zany zavatra rehetra any tsy misy araky ny tokony ho izy fa ompitehan'zao fitondrano zao tao anatin'ny efataona tsy ho resahako ny resaka zavatra ataoko hoe zavatra ratsy nolovainy mpitondra teo aloha de tsy izy zany fa ny filora jonary mampianina zay nylovainy satria nandova teteza mita namba niezaka ihany ara nanetsina ny lavaka zay nataony napetraka andriamato androrajoela zay filoam-pirenena-vokatry ny fanonganam-panjakana zay aloha de efa tsy ho resahana tso fa defa efizay l izy vokatry ny fanonganam-panjakana ninino olazay-nareo de zao mba efa nanarina ny olona be de be na ny lalàna ny novana natao zay iatsona sy aparisika an'ireo avy ampiasan'ny volany eto amintsika zay ve ny zava-nisy tsy nisy ny mpampiasa vola zara raha ny saina tamin'ny ratsatanana nefa champion ny industrialisation ony champion ony amy resaka fananganana fotodrafitrasa de fanjari-tsakafo amy resaka fanjari-tsakafo maneso manopa mandatsa tena lozy ty de mbola manana fotoana anao ndre matofoloha tena mbola mitodika aminao manokana mihitsy am'zao hoe fotoana ivoriny ny
Parandriamanitra izao nanaovana antso aminao hoe mbola misy ny azonao atao andre matofoloha dia miverena ny amin'ny raison miverena satria fotoana foy sisy itondranao a dia mba raha te hivoaka ianao amin'ny atao hoe varavarambe mbola misy ny azonao atao amerana ny fahavoazana amerana ho iamy fahavoazana anamaivanana sisa ny azo atao a ny am'izay le fahoriana tena tsoroa matany iaina ny vahoaka malagasy akapobeny satria misy ifandraisany zany amin'ny fahasairanana iainany mpandrarà amin'ny akapobeny na miasa etotoerana io na miasa etotoerana manondra netany io na miasa hoan'ny mivarotra ny vokany etotoerana ihany zay zany no mahatonga amin'ny teny teo hoe miantso hoe mbola misy ho iaho ndray matofoloha zavatra azonao atao raiso le sosikevitra mba rosinay satria olombelona ihany ko zay toanao olombo fidy toanao izahay na tsy mitovy ara nytoerana fa ekena androm-panjakana anankiray misy anay tsy hiady izay sanatria hoe toerany filoam-pirenena fa manatena na izany na tsy zany fa hovoarainao zany afatra zany namana faniry dia alohan'ny amaranako ny ataoko hoe anjara faraisako anjara am'izao famakafakany eto amin'ny plateau miara-monony zao de averiko any amin'ny faniry aloha ny iana satria te hiresaka kely ny any am'farapara ny resaka valala no amaranako izy tena zay mihitsy hoe marika loza fléau zany valala zany namana faniry ny valala taloha manko atsika misy an'le lutte anti acrédienne zany acrédienne de iny zany no natao an'le hoe nomena manokana sampandrarà ady amin'ny valala ary tsy nitandro asasarina zany fitondrana fandimy satria fantatra ny vokadratrany zany fa nisy fotoana député fetra avy any amin'ny faritry mena be isika tam'izay fotoana zay ataotsika ngamba efa tapabolana lasa na telo herinandro lasa de mifanena tamin'ny valala teny an-dalantsika député fetra tam'izay fotoana zay ay malaimbandy niezakezaka ny nakasary any tsika de nijanona kely mihitsy aza moa hoe fa hoany ty tsika nieritreritra zany hoe any amin'ny tapana atsimo iny fa ay le izy ty nanantona moramoratra taty fianaratso taty de am'izao fotoana zao député fetra raha ny vaovao fantatra de any faritry vakina karatra ka manam-baovao azo resahana momba an'io ianao satria manahirana mieritreritra tsaroko tsara ty resaky ty ny amin'ny hoe rehefa mission fambara rehetra de efa mba misy isaina mpitondra fanjakana zany ianareo moa zany tsy mino mihitsy ny zavatra ambaranay fa mbola miseho mafy be de lasa fitondrana mpamono afo nareo hoe tsy marina zany aiza koa mahapossible zany zany ve de mba zavatra normal zany sinsisa bon de nareo koa mieritreritra fa nareo ny tena mahay zavatra eto amin'ny firenena tapaizana be bac plus 24 ianareo ihany koa le tena hoe tompony cerveau de zay nyresahan'olona rehetra indrindrandrindra ty anivon'ny fanoherina de everinareo foana lizy fa fanaratsiana faninjena kanefa zao raha ny vaovao fantatra député fetra teny efa feny sy ampy aloha fanazavanao momba an'le hoe bankropitra le firenena anjara mitondra miaikina tsy aiky am'zany fa raha mbalala ty tena nareo piasa aza eo anivon'zany tena hoe amin'ny fiadinany ady amin'ny valala zany de sahirina koa satria tsisy vola hoety manana de tiany de io mirongatra amin'ny valala de le vokadratsiny firy amina million d'hectara ny volopotika de itombondray député fetra le mosary eto Madagasikara tsara mpahafantarana ny mpanaraka n'izao fandaharana zao mahakasika ny valala hoe andraikitriza tandrify aniza ny zany ady amin'ny valala zany ny ady amin'ny valala dia ao anatin'ny politika mpanjakana na ny atao hoe politika publique tsy an'ny tatsah io tsy an'ny faniry io tsy an'ny fetra io tsy an'ny miara-manonjy io tsy an'ny vahoaka malagasy io fa an'ny fanjakana irery ihany zany atao hoe ady amin'ny valala zany tsy hoe nde hividy insecticide nde hividy ery amin'ny épicerie ohatra amin'ny famonoana moka dia tiftifiro koa le valala de tsy zany io tsy zay io de eo tsika tonga de efa mahafantatra sady zany hoe maninona ary moa zany no mirongatra zany valala zany ny fanena taminay syry faniry moa tany amin'ny faritry mena be iny tany avarabaratry morondava tany dia misy antony zany satria ny antony tsotra de hoe tsy ao le fahaiza mitantana tsy ao le hoe gouverner c'est prévoir tsy ao anaty vocabulaire an'ireo olon'ireo zany dia navelana andehandeha teny fa ny vola de nalefa tany amin'ny aitraitra sy tany amin'ny zavatra manahitaitra maso dia adino
ny zava-dehibe anankiray a sy tokony iadivana satria fléau zany ary loza zany ady amin'ny valala zany zany valala zany de loza aizany misy an'zany valala zany am'izao fotoana zao tapabolana maherikely aty aoriana ao manandona faritry vakinakaratra atsira B2 am'izao tsika am'teny zao mianaran'lay toerana de hoe amboimponana izay raha tsy diso any amboimponana ary ny zava-misy ao amboimponana ao atsira B2 zay am'izao fotoana zao dia efa manavalala eran'ny sisindalana ny vahoaka dia fomba fiteny hoe lasatsaky atria efa mafiady ihany de lasatsaky amidy amy kapoka fa 500 zany zao ny kapoka amy valala any tsy resahana tsony ny voly fa mba raha ohatra moa ka mba loha ranombola mety anampy an'le vahoaka raha rotana daola ny zava-misy fa ny mampalahelo dia tsy izay mihitsy fa de tsy maintsy miaina miaraka aminy satria tsy nanao ny asany tsy natateraka any andraiky nylay fanjakana am'le ady satria sady tsy naloha io atao ny volan'ny mpiasa ao anatin'zany sampandraraha am'zany ady amy valala le lutanty acridienne ny tenenina manafaniry teo modina ny alana ilany ny alana bala lay hoe tsy misy ny tale jeneraly de tena mampomena reo akoatry ny audit izay mbola impirina anao audit reto olony reto tao anatiny zay fitondrany zay ny olona ne nande hiditra na mba manao indra indro fa isaky mietsika de mbola atao audit ty izy ty atao audit ny ao anivon'ny inona moa ny fampianarana ambony ny am resaka hoe lisitry ny mpianatra makasika ny resaka fanomezana vatsym-pianarana atao audit indray na atao anivon'ny resaka reo le orinasa nikojakoja lalana atao audit indray ty izy ty de audit maraina audit ariva audit atoandro tsy misy mivaly le auditina atram'izao tsika am'teny zao nandre tsika hoe zao marina o ny vokatry le fitsiriana natao na manafaniry ohatrany tsy nisy de izao ndray tsika any amy valala araky ny teniko teo manambola de misy teny mialatsina fa ho anareo ny faritry vakinakara zany hoe talavena zay le izy any atsira B2 faritry vakinakaratra amboimponana mampahery anareo sy any talavena tamin'ny zoma teo fa dia manavalala eny amy sisindalana amidy 500 iaho teo ny kapoka ary 3 ka hatramin'ny 4 ny 1 kilao ohatrany mesana le izy fa izao ny tena loza anao ahoana izay eo amin'ny fiatraikandreo amy toekarena lay faritra le fokontany lay voly lay fambolen'ny tatsa satria no lay fanjakana ho iateo nalefa tany amy tsy tokony alihan'lay vola tsy nisy ny fiomanana na de efa mba nanao ny lôly fara izay efa hoe inona moa fitenany hoe programme pluriannuel zay moa zany ny fiteny azy tetikasa tokony mba hoe taona maro zany nefa mba eritreretina de efa mba misy an'lay hoe miprevoir mianticiper tsy nisy zany tam'ty fitondram-panjakany ty le valala nge tsy le izy manidiny iny ny tena atakeny fa le izy le mbola vo manatody de mbola vo mifokely iny de any izy zany ny amendrahana fanafody raha mivavao fantatsika zany zao de hoe nandalo any ambahitra de ndraso aloha jerevako commune Vasina any faritra tsy fantatro loha zany fa commune Vasina faritra vakinakaratra de hoe nanampy ministère ny fambolena sy mifipina ny famonombalala zany ny angidy be any tafika anabakabaka satria le izy efa ato atsira be oloza nge tira tonga eto Antananarivo zay zany ny tena mba mampalahelo atsika hoe efa tany ny foronany tany amin'alehany tany mba vahoaka koa nge ny avany Atsimo any efa betsaka zany ny fahampotehana amina tena million d'hectares député fetra ny voly ny fahasimbana raha toekarena mahazo ny tatsa rehefa ny antso vontsy foana ny tatsa fa zao moa zany vao mody miazakazaka zany asa hosakanana ve zany le izy tsy ho tafiditra eto Antananarivo tsy fantako moa zany eny tsara foana ny fandraisana ndraiky fa izy anticipation izy député fetra zay le anticipation zany nge de hoe faiza mandamy manetina miady tonga de misoroka mialoha tsy izy efa manidina iny mbola mazana be ny komba amin'iny enjena amin'ny insecticide ka tsy maintsy amendraka fanafody zany le tifotra fanafody zany fa am'le izy le matory iny ny tena hotifilina zany de misy ataky amin'iny vao maraina be na salam zany fa na izany ary any am'le foivorona mitsiny zany mila atakeny efa misy mayan zany hainy mpiady any andimbalany zany député fetra fa eny miresaka anticipation moa sy prévention moa zany de miverina atao tsaiko tampoka le fandalovan'ny solo tena ampinida teto Madagasikara hoe tena tonga eto zay satria misy expert efatra ary zareo tonga teto Madagasikara tamin'ny faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny faha-valo amby roapolo ny volana aprily teo de nanao consultation fa ahatry ny misy prévention anakrizy hafahafa zany tsy aritry zareo momba ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ka ohatry ny nandalo fotsiny vavako moa fa miresaka an'le valala ianao de hoe tsy ampy le anticipation
zany hoe le fisorohana mialoha ary zay misy moa le fanjakana am'izao fotoan'izao tsy manana an'zany izy député fetra ary tsy hainy zany fa tsika rangay eto tena misarge azy mihitsiny mihatsika azy mihitsy ny tena resaka hoe fahaiza miasa rehetrarehetra fa tsika namenao tsika izy menatra satria hoe avy aty amintsika lay spapa député fetra ka izay indrindra koa no anisan'ny tiako resahana zany de anaovana antso toy ny antso natao tamin'ny filoam-pirenena satria ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta moa izahay am'izao fotoana zao natao hoe isika de manao antso koa ny amin'ny manetana ny eo amin'ny commission ny évaluation ny politique publique de ianao député namana Joasy Eleonora satria izy ny filohany zany voamiery zany manandrify azy zany ary tsapa sy hita zany lay ataon'ny teny frantsay hoe défaillance tena hoe miariary manifeste sur tous les plans sur toutes les lignes ozy izy ny fomba fiteny frantsay de izay no anaovana antso aminy satria efa hita ho an'ny zay tsy faiza mitantana ataony ty fitondrany ty tarena andriamatoa Andry Rajoelina de inona ary ny tokony fipetra ho raisina satria politique publique io iateo satria ray no resantsika fotsiny valala fa maro ny zavatra afaka resantsika hoe raha tafiditra ao anatin'zany hoe politique publique zany zay tsy ady amin'ny valala ihany fa ao anatin'ny resaka fahasalamana ao anatin'ny resaka fanabiazana ao anatin'ny resaka fampiofanana arakasa maro be mihitsy zany na resaka fotodrafitrasa zany rehetrrehetra zany adidiny lay fanjakana daoly ary mbola hitodia koa iateo aminao raha matofilohany zany voamiery zany ny commission ny évaluation ny politique publique zany ataovy a fa vonona ifanampy izay ary fantatro fa ainao tsara fantatra tsara fa ainao izany satria andraikitra mavetra sy adidy mavesatra napetraka taminao anivony ny antemera-pirenena zany de manatena fa mandritry izany 90 andro ny fivoriana ara-potoana izany a voalohany am'ty taona ity andiniana indrindraindrindra ny lalàna amin'ny fenitetibola ao asympanitsina izany a dia ho avy ianao amin'ny angady sy ny arona ary raha ohatra ka hitanay fa ao tsara na araky ny tokony ho izy de ifanampy a vonona ifanohana aminao izahay a tsy sanatria fiandanina be fahatany a fa hoan'ny tombotsombahoaka no antony a hitenenanay sy anaovanay antso zany a na mafisako le antso zay efa nataoko ho an'ny filoam-pirenena hoe misy mbola azonao atao a andriamatofilo anamaivanana sy alohan'ny voanao raha ivoaka amin'ny varavarambe anao a na isaoteny amin'ny varavarakely a na hitady lavakombarika isitriana fa dia manao tolo-kevitra manao sosi-kevitra aminao izay hoe mbola misy ny azonao atao a dia aza manao sobotanana aza tsinitsino avina ny hevitra va ty amin'ny mpanohatra ny ava ty ny solom-bavambahoaka ny mpanohatra ny ava ty amin'ny mpanara-diny filora valomanana amin'ny akapobeny satria misy ihany ko ny zavatra sitraikefa zay efa nananana maray aman-dreny sy ny fahamatorana zay ananana zany filora valomanana zany a dia mba raiso a amparetretena zany sosi-kevitra narosina izany zay sy zay namana faniry fa dia jereo zay jereo ny orinasa andriamatofilo jereo ny orinasa tsy miakina fa an'ny fanohitra nyzany fampandrosono zany a aloaviny volan'ireo mbola tsy voaloha dia amaranako azy a ny antso fanetanana hoan'ny tafiditra ao anatin'ny asa andraikitry ny aty anivon'ny fanoherana sy ny atoko politika de tsinona akory fa ny fanomezana aina izany fiainana ara-politika zany ary anisan'zany ny fanatanterahana congrès paritra indray izay isan-kerinandro sahako ny manambara amintsika fa tsy ho tapaka mihitsy zany mandra-patonga ny volana jolay dia isy isan-kerinandro a ny fanatanterahana sy fitsidiana ny faritra ny resahako eto a dia any amin'iny faritra nalanjorofo any atsinanana avaratra tsinanana iny tsika zany hoe nalanjorofo ny fotoana atsika indray a amin'iny faraparany herinandro iny torak' zany ko ny any tomasina zay ho tanterahana amin'ny asabotso avy zao ary ny any afenerivo atsinanana ho an'ny alady ka dia anaovana antso akory tsika jiaby any amin'iny faritra iny a tany moa faritra nalehibe anay sy faniry a ho avy edy za tonga maro ary miantso atsika ihany ko tonga maro manomboky sabotsy manomboky sabotsy sabotsy zany atsinanana tia tanamboasaingy zany hoan'ny congrès paritra atsinanana hoan'ny zay nireny vohatra ny moa de ny automasina zany a de hotoizatsika any fenerie vo atsinanana zany a ho an'ny alahady ka de anao fa tsika antso a tonga ava maro a ho avy ao a mazava ho azy a ny filompanorona ny filohan'ny atokotiky madagasikara de président ravalomanana ho avy anotrina azy eo ihany ko izahay a iaradia amineo a misy olom-bavambahoaka maromaro sy ny tompona andraikitra miaraka aminay o anivon'ny bureau politika ary namana maro avaty andreny vohitra
sy avany amin'ny faritra maro ka ny tanana atsika rehetra any amin'ny faritra manodidina an'zany atsinanana sy ny analanjorofo zany a ho tonga maro a hifanakalo hevitra iaino anareo a ary tsy adino ao anatin'zany ny toromarika mahakasika indrindrandrindra satria zay anisan'ny tena mifanojo ary antony natanterahany zany congrès paritra zany raha mbola mifanandrify am'izay ihany ny ao amin'ny hoe midira ao anatin'ny lisitry ny mpifidy a misorata anarana amarino a ny anaranao a raha ao anatin'zany fa raha saratry mbola tsy ao a dia miverena eny am'y fokotany misy anao a misoratra anarana satria zo no adidy a ny fisoratana anarana sy fandraisana anjara am'y fifidianana zay miantoka ny fampandrosoana ny firenena sy no avy ny taranakitsika malagasy zay ny zay le izy namana faniry a sady fanetanana lisy mpifidianana ihany ko de be tefetra mbola hoavy zany fa lava be moa zany fanetanana ny lisy mpifidianana iny tena zatra lava satria efa tapitra manko le fitsiriana ay le 20 andro le 20 andro fa hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana me le mbola fanoratana fa tsara ihany mitonga an'izay de be tefetra ny toraka farazavana de mahakasika an'le 20 andro ny mety tsy ho azon'ny vahoaka sasatsasany toy ny hoe ny andro nahatongavany lisitry ny mpifidy tao amin'ny fokotany misy anao a no isaina ary manombokeo a no 20 andro a manana 20 andro ianao a ahafahana manamarina ny anaranao a ao anatin' zany lisitry zany a na tsy ao sanatriny zany dia fa tsy hoe akory hoe raha ny faraiky ambiny folo ny volana aprily no ny faranana ny faranany seni ny zany vonjomaika zany lisitry ny mpifidy zany de tsy hoe ny raiky amby folo ny volana aprily de efa manomboka amy kôty le 20 andro tsy zay velively fa ny fotoana nahatongavany any mety ny fahatelo ambiny folo ny volana aprily mety ny faefatra ambiny folo misy ara taty amy fafito ambiny folo ny volana aprily mbola mihoatra an'zay ra vo tonga tany anivon'ny fokotany a zany lisitry zany de am'izay fotoana zay a vo manomboka manisa lay 20 andro a ahafahana manamarina ny anaranao raha ao na tsy eo na izany na tsy zany mbola afaka misoratra anarana foana isika ary anetanana atsika rehetra tsy akanavaka malagasy ampitaona feno taona 20 taona ny hoe mbola hatramin'ny faraiky amby 30 ny volana me ity no afahatsika fotoana afahatsika mbola misoratra anarana efa foana ny lisitra teo aloha na misy arany atsika tsy idiratsika ny am'izay hoe nanao oatra ny karazana refonte partielle zareo na fanavozana ifotony amin'ny apahany any fa de i moa tsy idiratsika fanjaratsika manaramaso an'izay fa zao no tena afatra manao hoe raha ny tokony ho izy raha araky ny voafaritry ny lalàna isaky ny 10 taona dia raha vana tanteraka atao tony tsy misy ny lisitry ny mpifidy teo aloha tamy taona 2024 sy ny makany dia lisitra vaovao fisoratana anarana vaovao a no arafitra dia izay no anetanana atsika hatramin'ny faraiky amby 30 ny volana merery vahoaka malagasy ampitaona ô tonga ava re misoratra anarana satria efa mifantatra reo ny antony raha iso atanana ny ho avitsika ary raha tsy tianareo mbola hitoy fa mbola tsy fotoana amy propagande zao e mbola hitoy a izao atao hoe fahantrana lalina izao tsy fahaiza amy tantana de ianareo a no mifidy zay olona hitanareo fa matotra amin'ny fotoana isy ny fifidianana fa tadio tsy afaky ny fidy ianareo a raha tsy ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ka dia zay no ametrahako ny veloma mandrapiresaka mandrapitafa amitsika indray a eto amin'ny ainao manjery mbs radio mada fandarana miara-manonja nefa naizanona tsany mino a fa miteny any izahay a zay akory tsy hoe eto ihany fa miezaka ihany koa ao anatin'le andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny mpanao gazety mo asa raha misy ifandraisany teny koa fa de miezaka ihany koa izahay a mandeha makanina mitsidika an'ireny sy miteny miresaka any am're ainao manjery tsy miakina izay miantso anay a amy fotoana sasany nefa ialana tsiny mialoha fa misy fotoana ray tsy ahafahana am'teny fa de nyeta moa ty a ny eto aminay ity miara-monja de zahana hatrany izay le hoe hitondrana fanihokevitra eto am'izao fandarana zao fa dia azay no ametrahana ny veloma mandrapiresaka fa ohatrany mamerimberina ny veloma fa ohatra maro ny zavatra tianao resahana nefa fotoana voafetra ihany dia makasitraka faniry a makasitraka ny zokomonta makasitraka lenda izay mpiara mitolona sy tompona andraikitra any amin'iny faritra avaratra any iny any ambanjany arak'izany ihany ko samby rano iny a dia ao koa ny teknisianna zay napita an'zao fandarana zao ny rehetra zay nandray anjara ny fampitana an'zao fandarana zao a
mandra-piona mandra-piresaka ndray a mandra-pitafa amitsika rehetra mpanaraka ny fandarana veloma tompoko ia de etoana zany a de manao antsoava atsika namana jiaby a ny mifaritra nalanjorofo iny mamelaela tabatsika e amy dimanche ho avy zao satria efa haitsika fa misy ny congrès party ny ataony antokotiky madagasikara zany de aza atao tambana ny andro amin'io hoe dimanche de mety hoe manana programme samy hafa atsika fa zava-dehibe ihany ko nafa atsika mifanotrony zany am'izay hoe congrès zay ho avy any flot national ny antoko mino zahay fa atsika maro be satria maro atsika mananjo zany karakory omviany izy ty e sinsisa de rehefa miresaka nalanjorofo maro antsetra tsy adino mananara Sainte Marie Vavatenina Sonerano Vonga mazava ho azy Fianarivo Antsinanana efa nahazo autorisation tsika fa azon-dalina zany ahafany manano an'izay congrès party zay nio zany salikady mahay tsika miazakazaka zany kofo mareny an'izay hoe fandaminana an'ilay fionana congrès party zany de tongava olo jiaby apitapitao any am'izay rehetra fianakaviana zany tokony ho avy mandritry fotoana io tahakan'izay keo aty Antsinanana zany ao Tomasina ananaovantsika anazy amin'ny sabotsy tsika mitrotro dia ao amin'ny Magro Tanambo 5 ny hananaovantsika anazy mino zay fa avy maro be tsika amin'ny fotoana io zay efa ela ihany koa nandriatsika zany iona amiray mandreny zany iona mpiatroka tiky Madagasikara maromaro reo délégation ho avy fanotrona amitsika any de efa alamindaminy teny zao fotoana atsika zany amin'ny fotoana io fa anjaranareo zany any faritra Antsinanana sy Analanjorofo ndray no iona amin'ny tompona andraikitra indrindrandrindra filo Marc Ravalomanana zany sy ireo solombavam-boaka de zay elany niasana atsika zany de itrotro amin'ny fotoana andro fa zay de fotoana zany de samy mifampiresaka atsika zany ny andala-pasika rehetrarehetra iny amitsika zay any ampanaovana asa marobe any de ankorakany zany de fampitentsika zany am'izay fampitapita de makasitraka ny namana technicienne napita ny fandaratsika de isorana ny fandaminana mba nahazonana nitsatra kely ny fandarana zany ho any namana rehetra mpiara-miasa ato amin'ny MBS sy ny radio mata makasitraka tompoko ho any rapitso ndray